tsy mila anao tsony Andriamanitra ny fiainako. Ampy izay raha boky anao zay. Zay fotsiny. No zavatra tadiavin'ny devoly, dia inona nefa nataon'ny devoly? Be dia be mihitsy ny zavatra nataony. Mba hahatonga ny tsaopa hivadika. Ianao tsy mbola tafavadika amin'Andriamanitra io. Ianao mbola miteny foana hoe Tompo misaotra anao a. Atiako izao ataonao amin'ny fiainako izao, mety amiko izao. Zany angery afany fandresena ho antsika izany androany. Ka ianao tonga eto mpandresenao. Aza miteny mihitsy ianao hoe zaho zany reraka be mihitsy a. Tena resy ny fiainana tamin'ny herinandro io, tsy resy ianao. Halleloja. Vavaka indray tsika eto androany. Ny hery izay resitsika eto indray androany. Anosika tsika indray amin'ny herinandro. Hahatonga antsika mbola ho mpandresy indray. Halleloja. Tianao Jesosy mety misy olona marary amin'izao fotoana izao. Mety marary ny zanakao, mety ianao mihitsy ny marary. Omaly dia saika nitafiana aretina zay a. Indrindra moa nareo any Madagasikara izay anatrika ny batisa amin'ity androany ity. Dia nisy aretina nentina andalo a. Tamin'ny omaly. Reny rehetra reny dia ataky ny devoly avokoa reny. Fa ny ataontsika androany. Eo anaty an'Andriamanitra tsika mbola hideran'Andriamanitra foana. Hafa baraka mihitsy Lucifer. Rehefa hitany ianao mbola hideran'Andriamanitra, ao anatin'io zavatra mahazo anao io ilay hafanamalala. Tsika androany hitady an'i Jehovah ny fotsika rehetra. Ampiasaintsika indray ny fotsika, ny lohalitsika, ny tanantsika sy ny vavantsika, ny feo atsika ny androany ity. Hitadiavantsika an'Andriamanitra. Araka hivavaksika amin'izao fotoana izao dia samy indray amboary toeranao anantonantsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana androany izao. Hivavaksika avadiko kely ny sary dia hiaraka hivavaksika rehetrarehetra. Hitanaterakitsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ry hafanamalala. Sotranao zay Jesosy noho ny fitiavanao, noho ny fahatsaranao Andriamanitra. Fahatsaranao Jesosy zao iainana izao ary na ina tokoa na ina mety ezaka ataon'ny devoly hanaratsy ny fiainanay Andriamanitra. Ampahitanay fa ratsy ianao. Ary zany ange Andriamanitra nitetikadiny Satana eto amin'izao tontolo izao ity. Manampinany ny mason'ny olona tsy ahita ny fahatsaranao Jehovah. Ataony ny zavatra rehetra mba ahitany olona fa Andriamanitra tena ratsy ianao. Fa zahay kosa eto androany Jehovah Andriamanitra. Mahita izay fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra. Lehibe ny Andriamanitra ivavahanay. Andriamanitra tsy toy ny Andriamanitra ary tsy misy tsara noho izy. Na mbola inona koa na inona lalovanay eto amin'ity tany ity. Dia araka ny torotenay tamin'ny herinandro iny fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa azo izay tian'Andriamanitra. Ekenay sy nonay Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa azo izay tianao. Ka na zavatra tahaka ny ratsy Andriamanitra no misy eo amin'ny fiainanay. Jehovah Andriamanitra. Ny mason'ny nofonay no mahita fa ratsy reny. Fa Jehovah Andriamanitra matory eny navelanao iseo Jesosy. Dia satria tsara aminao reny Andriamanitra. Hitanao fa mahasoa reny Andriamanitra. Misy fotoana nge zay Andriamanitra na dia amin'ny zanakay azy. Ny zanakay dia tsy mahafantatra tokoa ny zavatra mety mahasoa azy sy mahatsara azy. Misy zavatra ny asena hoaniny izy reny Jesosy tsy tiany. Fa zahay no mahalala fa mahasalama azy io, mahatsara azy io. Dia indraindray forsena mihitsy ange izy reny Jesosy hihinana an'iny zavatra iny. Na dia mitomany azy dia inina tsy hanona ny ranomaso. Satria izay mahalala fa mahasoa ireny zavatra ireny. Ohatra lavitra noho izany ianao Jehovah. Ny zavatra rehetra tokoa dia mahasoa anay satria tianao izay. Ary zanako izay Andriamanitra ao anatin'ny fikarakaranao daholo reny. Fa tsy misy zavatra ahafaty anay reny Andriamanitra. Misaotra anao ny tantananao anay tamin'ny herinandro iny. Fa teo anilanay mandrakariva ianao. Mankasitraka anao izay Jesosy. Ny amin'ny zavatra rehetra natafinao anay tsy zaray avy. Ny famindramponao nanaronanao anay Jesosy. Tsy misy afa-tsy ny ranao ange Jesosy nafahanay. Mbola tonga eto androany. Ary raisinay mihitsy n'izany teny izany fa mpandresy izay matotonga eto. Ny fahatongavanay eto dia fandresenao anay Jehovah Andriamanitra. Tsy fahampitehanao anay. Ka ninina tokoa zavatra mety mbola lalovanay Jesosy. Fantatra efa mpandresy. Fantatra efa mandresy. Na dia te-teny mifanohitra amin'izany aza amin'ny devoly.
Zay fantatra efa mpandeha izay Jesosy. Misaotra anao Andriamanitra. Midera anao Jesosy fa tsara ianao. Mankalaza anao Jesosy fa tsara ianao. Haleluia. Ndretzay tonga miankoky eto anaty anao. Tonga etzay Andriamanitra anaty trano fisaoranao anao Andriamanitra. Raha iso ny fiderana fa vokatry ny fonetsaray avy indray amin'ity androany ity. Any anatin'ny tokantrano any zay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Misy olona any mivaroka. Misy olona any tena manandra tanana. Misy olona any Andriamanitra mitady anao amin'ny fony rehetra ao anatin'ny tokantrano ao. Mandohalika ao anatin'ny tokantrano ao Jesosy aho. Mivavaka ao anatin'ny tokantrano ao Jesosy eo. Iteny koa izay androany fa tsy mendrika hidiranao ny tafotranonay Jesosy malala. Fa misaotra anao manaiky manetry tena midina ao anatin'izany tokantranonay izany dia tsy mendrika izay Jehovah Andriamanitra. Asianay fiderana ao anatin'ny tranonay ao amin'izao fotoana izao. Asianay fiankofana ao anatin'ny fonay ao amin'izao fotoana izao mba ahafahanao midina. Amen Jesosy aho. Ahafahanao manjaka Jesosy malala. Ahafahanao mamagy Jesosy malala. Asianay fiderana eo amin'ny fiainanay androany Andriamanitra. Raha tany amin'ny herinandro iny izay Jesosy aho. Mety sepotry ny ady enge Andriamanitra ny olona. Mety reraky ny ady enge Andriamanitra ny olona. Jesosy malala. Fa androany izay hibanjina anao ilay Andriamanitra papahery anay izay androany. Androany izay hijery anao manokana mihitsy Jehovah Andriamanitra. Haleluia. Avalonay ny ady amin'ity androany ity ny zava-manahirana sy ny zava-tsarotra. Avalonay izany androany Jehovah Andriamanitra. Fa hibanjina anao izay Jesosy. Hibanjina mitava anao izay Jesosy malala. Haleluia. Anandratra ny anaranao. Ndao tsika riavana malala amin'izao fotoana izao tena hibanjina an'Andriamanitra tsika riavana. Ataovy mihitsy hoe Jesosy atokako anao ty andro ity. Haleluia. Aza velanao misy zavatra manelingelina anao. Fa andao hibanjina antsika an'Andriamanitra riavana malala. Ity andro izay nomena antsika ity androany. Amen Jesosy.
Jesosy manangana ny faravany Jesosy tsika lavana manana ary pirofony zany amin'ny androany ity dia fotoam-bavaka spesial indray androany ravana manizy mivady kely dia tsy izany fa nanatany asina mivady izay atao batisa rampitso ravana manana fantatra mihitsy ankehitriny ary voapirofo fa Andriamanitra mpanangana ny farava Andriamanitra manatanjaka amin'ny malemy Andriamanitra tena tia antsika izy Andriamanitra tena tia hamonjy antsika tsy saray avy izy misy olona eto tahaka n'izy mivady atsangan'Andriamanitra indray ny fanamalana atsangana amin'ny alalan'ny batisa atsangana amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ary tena raisy lahatra mihitsy tsy misy raisina raha tsy teo Jesosy ry hafana malana tsika rehetrarehetra androany samy atsiaro an'izany rehefa misy batisa tahaka an'izao dia matsiaro koa ianao hoe Jesosy io tamin'ny fotoana ray ohatr'izao Andriamanitra tahaka an'izany mihitsy agnety toe-ponay na atsiaro mihitsy hoe resy na atsiaro mihitsy hoe tsinitsiny na atsiaro mihitsy hoe potika lavana asoa ihany Jesosy fa mandeha eny rehetra eny izy alleloia dia manana programa ho an'ny fiainantsika tsy saray avy izy ary anisany nanana Jesosy programa ireto lampivady ireto no jereny masony efa ela fa tonga ny fotoana alleloia ozy Andriamanitra hoe atsangako amin'izay nareo tsy mamelantsika ho potika tanteraka Andriamanitra ny havana malana ny devolo no mamelantsika ho tonga hatrany amin'ny fahafatezana mihitsy ary raha ny sitrapony dia maty daholo antsika rehetrarehetra tsisy voavonjina ray fa Andriamanitra tsy mamelantsika ho tonga hatrany amin'ny fahafatezana satria tsy sitrany ny hafatezana sy fanahy fa ny alany amin'ny lalana mba ho velona izy ry havana
androantsika rafana malala no tsika eo atombotry ny tompo amin'ity androany ity isika rehetrarehetra mihitsy androany izay nahaty tsara mety tafasaraka tamin'Andriamanitra no tsika hiverina eo amin'i Jesosy rafana malala no tsika hiteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy io ity indray atonga eto androany mety voakitikitika mihitsy ny ara-panahintsika mety voakitika mihitsy ny ara-panahinao tamin'ny herinandro iny tamin'ny zavatra izay mety nitranga tsy nandalo ry havana malala manararoatra ny devoly mandravana izay azony ravana mikitika izay azony tio fa isika androany ry havana ozy Andriamanitra hoe miverena amiko dia mahiverina aminareo koa. Halleluja Jesosy, amen Jesosy. Ooh.
betsaka Andriamanitra. Manaiky miala mipetraka amin'ny olona tsy mendrika ingely avana Jesosy. Mahakasika anao tonkila hoe hatramin'izao efa navelanao hiala hitoetra aminao Andriamanitra. Tsy mora tamin'Andriamanitra ingely afana zany miala mitoetra amintsika izany. Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara sady avo indrindra, tsy kasiam-pahotana, tsy misy na dia fahamendrehana faran'izay kely indrindra. Fahavelan'Andriamanitra tsika hiala hitoetra ny havana. Tsy zavatra kely izany. Misy olona rehetra mpivady, inviten'Andriamanitra hiala hipetraka aminy. Satria amindrana fo, satria avela henoko, satria hanokafana boky vaovao ravana malala. Tianao Jesosy. Tatsika hisaotra an'Andriamanitra eo misaotranao Jesosy malala. Fa iza moa zamba hiala hitoetra aminao zany Andriamanitra. Na ny fitoeran'Andriamanitra zany angely avana tsy takatry ny saintsika. Tsy afaka mijery an'izany akory angentsika ravana malala. Fa anao seny hitoerantsika. Fitiavana ve misy ohatr'izany tiavana? Misaoran'Andriamanitra ianao. Misaoran'Andriamanitra tsika. Fa namindrana fo ianao io. Ianao tonga eto io tena famondram-po tsy tapesipesina. Ny nomen'Andriamanitra anao. Tsy azonao valorizena hoe ohatrinona ry havana. Fa tena nomenantsika izany. Halleluja. Misaoran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Misaora fa toerana tsy azony devoly idirana ny toerana ametrahana anao. Any an-danitra angely havana malala, tsy misy fahavalo tafiditra tsony any. Efa nazera meloa izy fa tsy avela miditra any any elingelinantsika. Ozy Andriamanitra hoe menjery ianao fa ny zanako no mipetraka aty. Isika voafela heloka. Halleluja. Amen na Jesosy malala. Androany ravana malala. Ny antony hivelomantsika, ny antony hietsehantsika dia Jesosy. Anareo mivady manomboka amin'ity androany ity. Ny zavatra rehetra ataonareo eo akaikinareo Andriamanitra. Manomboka amin'ny fotoana ilotsahanareo anatin'ny rano, voasoratra ho zanak'Andriamanitra nareo. Ary dia tahaka ny zanaka eo anilan'ny ray aman-dreny, misy manara-maso, misy mijerijery isan'andro isan'andro, tsy mandeha irery tsony, fa misy momba sy misy mitantana ry havana malala. Halleluja. Try
raha nanalavitra anay ianao sotr'izao ny fiainanay Jesosy malala fa tena nakekezinao zay Andriamanitra, nakekezinao ny tananao mahery nanakaiky anay, ny masonao nijery anay Tompo, ny fanahinao namomba anay Andriamanitra ary tena tsapa anay Andriamanitra fa tsy mandeha rery zay eto amin'ny fiainanay ity Jesosy. Iainanay Andriamanitra ny fitantananao, iainanay Jesosy miteninao manazava ny lalanay isan'andro Andriamanitra. Mankasitraka anao zay satria tsapanay Andriamanitra fa marina aminay ny teninao fa tsy mamelanay ho irery ianao. Aza matahotra ianao fa indra momba anareo mandrakariva marapatonga ny fatapera amin'izao tontolo izao dia tena mandrakariva tokoa anie Jesosy, tena mandrakariva dia tsy mamelanay ho irery ianao Andriamanitra. Androany Jesosy malala kasio indray ny fonay amin'ity androany ity dia avana malala ity sabata ity dia fotoana hanomezantsika hanomezan'Andriamanitra antsika hery afahantsika mandeha indray amin'ny herinandro io. Alleluia. Ho herinandro mpandresenao antsika io herinandro io raha feno herin'Andriamanitra tsika androany. Raha tsy mandray ninina tsika amin'ity androany ity dia tsy afaka hampanantena ninina anao ary avana. Fa raha androany ianao ny feno herin'Andriamanitra dia sahako no miteny aminao. Halleluia. Fa tsy hisy haravanao indray amin'ny herinandro io, tsy hisy hapotika anao indray amin'ny herinandro io, amba hafahanao mijoro dia antsika hangataka andrano Jesosy io feno ny fanahinao. Samy mitenitsika rehetrarehetra androany Jesosy io feno ny fanahinao, feno ny herinao, fa zay rehetra nandray azo ny ten'Andriamanitra dia omena hery tonga zanak'Andriamanitra. Alleluia. Ary zany zanak'Andriamanitra zany mandresy amin'ny zavatra rehetra zany, tsy resy ninina eto amin'ity zao tontolo izao ity zany fa mandresy ny hery rehetra entin'ny fahavalo. Amen Jesosy. Mangatahinao amin'izao fotoana izao ianao any atokantrano mihitsy mitenena hoe Jesosy ome hoely any, ahidino amiko ny fanahinao, ahidino amiko ny herinao raha marary ianao, angatao ny fanahin'Andriamanitra mpanasitrana nanasitranao amin'izao fotoana izao. Afaka manandra tanana mihitsy anao dia miteny hoe Jesosy eo sitranao a Jesosy, ahidino ny herinao manasitrana rakivy ianao, angatao ny fanahin'Andriamanitra ampahery ianao androany. Raha misy rahona mainty mihitsy manarona ny fiainanao teneny hoe Jesosy eo isavana rahona amin'ity androany ity. Alleluia. Ho tonga masoandro mibaliky satria ny fanahin'Andriamanitra ny mombanao. Amen Jesosy. Raha misy zavatra eo anoloanao amin'izao fotoana izao dia avana malala fotoana tsara indrindra androany ahafahanao miatoraka amin'Andriamanitra, angatahanao ny fanahiny mombanao indray. Ny fanahin'Andriamanitra nge afa nanafaka momba antsika, ny fanahin'Andriamanitra nge afa nanafaka mitarika antsika. Alleluia. Mampandresy antsika, anao Pentecoste tsika amin'ny hery ary tadidio tsara fa ny devoly dia tsy faly ny andrasantsika n'izany ositra ny fanamasiny zany. Fa isika kosa eto androany na faly ny devoly na tsy faly. Amen Jesosy. Antsika hangataka ny ositra ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Amen Jesosy malala. Amen Jesosy. Alleluia. Hangataka ny ositra ny fanamasina. Amen Jesosy. Nanositra itony somafaly amin'ny malahelo izy. Naneraka itony fanefasana amin'ny fatotra izy. Tsy fampahiratana ny masonja manafaka azy any atao hoe ry Andriamanitra nary izao rehetra izao atono eto ny asanao, satria ianao atao izay tsy takatry ny saina, ka ny finoanao sy ayaka ho tanteraka. Efa nalaminao ny drafitra sy hitranga eto aminy, ka tsy sasakana ny ositra maheny hiasa eto aminy. Ao kosizanao ho afatrano da sy ny famonjena,
miulanao mamahy tsy hitanao misone karasaoneliny rasy mifanainy ny fiadanana zay tsapanao mandrakiza karasaoneliny rasy mifanainy ny fiadanana zay tsapanao zao mandrakiza izay tsy takatry misaina ka ny finoana misy ay atao ho tanteraka ifanalaminao ny drafitra sy hitrangy eto amio ka tsy sasakana ny mositra mahe iasy eto amio oppositioninao huafakanao rasunfamzela miarayenao suniulanao mamai sulitanao insune karasonelini rasmifanaini ni fiadananao zay tsapanao zao mandrakiza karasaonelini rasy mifanainy ny fiadanana zay tsapanao zao mandrakiza Hallelujah. Fa io sady tsy mandiso fanantenana anao
Nananao fiadanana manomboka ety an-tany mandrakizay havana manana. Raha iso ny herin'Andriamanitra tonga anao ho zanak'Andriamanitra ihany. Raha iso ny herin'Andriamanitra izy mivady, ahatonga anareo manomboka amin'ity androany ity ho zanak'Andriamanitra tokoa. Haleloia. Andresy ary ny fiadanana izay omen'Andriamanitra anareo dia fiadanana mandrakizay amaina Jesosy. Haleluia. Mila fahamin'izao fotoana izao mivavakinareo mivady ao tokantrano. Mifandray-tanana dia miaraka manolo tena ho an'Andriamanitra. Amaina Jesosy. Mahafinaritra ny mahita hoe ankonana anankiray mihitsy nidiran'ny famonjena ary hafana malala. Haleluia. Tsisy tsara tahaka an'izany. Engany mba ho tahaka an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Ary tsofina rano aminaran'i Jesosy mihitsy mba ho vonjena avokoa ny ankonana rehetra eto amin'ny akira teo eto. Amen. Ataontsika ity raha mahafinaritra be ity. Manomboka hifampitantana aminareo mivady izahay. Raha natany asina mivady. Anomboka hiarakintsika. Hiara-nangana samy fiara isika. Ary ny tamintsika riavana dia tsika ho tafita teny ampita. Amaina Jesosy. Tafita ny tamintsika. Amaina Jesosy manana. Iranangatany natatsika ny asiny zany io zany. Ataontsika rehetra zany fotsika rehetra dia aoriana izay hivavaka izy. An'olo tena ho an'Andriamanitra. Haleluia.
ndray zay ry tompon'Andriamanitra io fanomeno an'ity fotoana sy ora androany. Saotra anao zay tamin'ny zavatra vitanao rehetrarehetra taminay sy ny famelanay anao, famelanao anay tamin'ny heloka sy vitanay. Ankehitriny tompo raha tonga n'olo tena sy anome voninahitra anao ty zanako ty, dia mangataka famelana aminao aloha zay. Tompo, mba tonga anolotra ny tenako eo ampelantananao ty zanako ty. Tsy mendrika tompo satria olona tao anatin'ny ditra akaratsiana, tao anatin'ny rendrarendra, tao anatin'ny ota rehetrarehetra, kanefa tsy nilavinao. Niraisinao ary nomenao famelana, natoronao lalana, menao azy zavatra rehetrarehetra. Ankehitriny tompo tsapako fa ianao le Andriamanitra mahery, tsy takatry ny olona, tsy takany olona eritreretina, tsy takany olona. Dia mankasitraka zoko malala. Dia misaotra anao indray zay ry tompon'Andriamanitra io fanomenao an'ity fotoana sy ora androany. Saotra anao zay tamin'ny zavatra vitanao rehetrarehetra taminay sy ny famelanao anay tamin'ny heloka sy vitanay. Ankehitriny tompo raha tonga n'olo tena sy anome voninahitra anao ty zanako ty, dia mangataka famelana aminao aloha zay. Tompo, mba tonga anolotra ny tenako eo ampelantananao ty zanako ty. Tsy mendrika tompo satria olona tao anatin'ny ditra akaratsiana, tao anatin'ny rendrarendra, tao anatin'ny ota rehetrarehetra, kanefa tsy nilavinao. Niraisinao ary nomenao famelana, natoronao lalana, menao azy zavatra rehetrarehetra sy natatana. Ankehitriny tompo tsapako fa ianao le Andriamanitra mahery, tsy takatry ny olona, tsy takany olona eritreretina, tsy takany olona isaina ny voninahitra sy ny alebiazanao. Noho izany indrindra tompoko no nanolorako ny fiainako eo ampelantananao satria ianao le Andriamanitra mahery manankaream-pahasoavana. Ka tsy salasalako tompo ny teny hoe ity lo zanako nanifa iverina indray. Tonga mandondona ny varavaranao ka mangetaheta ny ovainao ary ho ampidirinao amin'ny efitra fandraisanao. Mifonako tompo izay ratsy vitako teo amin'ny mpiarabelona tamiko, tamin'ilay olona izay nanaovako ratsy rehetra, ary mamela tompo izay nanao ratsy tamiko. Satria tahaka ny namelanao anahy, namelako andreny olona. Saotra anao zay tompo, fa tsy mendrika akory ny hanonona an'izany anaranao masina zay. Ianao nilaza hoe raha misy ray aminareo no mijoro dia eo ampovoany aho. Ianao nilaza hoe na omena tahaka ny drakamena ary ianao dia hodovina toy ny oram-panala, ary ianao tsy antso mpanota, tsy antso marina fa mpanota mba hibebaka. Ka amin'izany teny soratra masina izany mihitsy ny tompo no angatahako famelana aminao sy andraisanao anahy indray mba olom-baovao. Saotra indrindra tompo, voninahitra irery ho anao. Haleloia, amen.
Nefenao tonga mifalia hanao fasakaratia tanefa tompo novelomina sakulilay sy zanaka maninifanay masina Tulia tulimari Panubani baluta Ibelaka fitsapana nina fisetrana dia travelan'Andriamanitra andavo anao zany na rofina na rofina. Rehefa avy eo isika hivavaka ho an'izy mivady tsika rehefa avy eo dia hitsodrano azy tsika rehefa avy eo fahavelantsika aloha zareo hanao ny fahaloran-tenany izy ao aorianan'izay tsika hivavaka ho an'izy ireo. Haleluia. Tsy maintsy hitsodrano azy tsika dia hivavaka ho azy. Andao ataontsika tsika anankiray ity iranangatahana vavintsika sarehetra kosa izy ity dia ataontsika amin'ny fotsika rehetra androany. Haleluia. Tsika rehetra iaraka angataka ny amin'ny fanamasinao rahatan'izany rehefa mitalotrika ny fanahika rehefa tojo alahelo dia mitoetra eo ambany elatry ny fotoana satria herano mahatsara ilaiko
Sabi maganda kang fanamasa at isiska banana tusik. Yara kang napapsika sarina sa isiska banana tustu. Hallelujah. Haleluya. Jehovah Andriamanitra, satria izay fa mbola mino tombonandro na fananay miaina sy miteranao. Eny, misaotra sy afaka sitrahanao izay tombo be famindram-po ianao ilay Jehovah mamela heloka. Eny, misaotra anao izay noho ny nahafahanay mbola niatrika indray ny fiainanay andavanandro. Raha tsy teo ianao Jehovah dia tsinotsinona ihany izay, fa mpanompo tsy mahasoa ihany izay. Eny, Jesosy malalo, raha nisy fahotana nataonay dia mamela ny helokay. Ianao ilay laza hoe tsy avy antsoiny marina fa mpanota-mba hibebaka. Eny, manao tsy lavorary ihany izay indraindray, fa raha tsy teo ianao Jesosy eo dia tsy toy izao izay. Jesosy malalo, misaotra anao izay fa noho ny fitarihanao sy n'ilay tananao mahavonjy izay tsy fo fa lava no nisintona anay tao anatin'ny lavako fahotana. Raha mbola nitrakofanao tao ambanin'ny elatra ao izay noho ny fiarovanao anay. Eny, ilay rahanao nalatsakao na nitiovana anay mba hahafahanay tamin'ny fahotana zany rehetra Jesosy malalo dia isaorana ianao avokoa satria ianao ilay be famindram-po sy mpamela heloka. Midera sy lazany anao rery ihany. Eny, misaotra anao izay Jesosy malalo fa raha tsy teo noho ny fitarihanao sy ny fitantananao anay dia tsy tonga tamin'izao tanjona izao izay.
tanjona lehibe indrindra izay lehibe eo amin'ny fiainanay, ary iroso hatrany izay amin'ny alalan'ny fanjakanao, amin'ny alalan'ny fiderananao, fankalazananao, dia mamindrafo aminay Jesosy malalo fa tsinotsinona ihany izay. Vonina koa izay Jesosy malalo nanaraka atsakany sy andavany ny sitrakao, ny lalanao izay didina apetrakao, dia anaraka an'izany izay Jesosy malalo. Eny Jesosy malalo manolo tena eo anatrehanao izahay, ary misaotra anao koa izahay fa mbola tsy niavinavina ianao taminay, fa mbola niraisinao somatsara, na dia tsy mendrika ihany izahay Jesosy malalo, fa mbola nanondroanao fo, ary tsy nitsahatra ny ainanay ianao mandrakariva ary mandrakizay. Apetraka eo am-pelatananao izany vavaka izany Jesosy io, dia rasa-laza ny ianao rery ihany ary ny voninahitra. Amen. Yahweh,
zany zavatra agatahako aminareo a mivavaka ho azy sika dia hitsodrano azy ireo izy ireo any anatin'ny tokantrano isika rehetra koa samy anaty tokantrano fa zao asehako eto ny samyn'izy mivady atsika rehetra anaty tokantrano any samy amin'ny devant ny telefona tsika dia agatahako sika rehetra samy anatsotra tanana eny aloha eo amin'ny telefona petrao mihitsy ny telefonareo dia atsolo ny tananareo anankiroa na tanana akavanana dia nao tsika hivavaka sy tsotranan'izy mivady ireo androany nareo mivady kosa anaty tokantrano ifandraisa tanany anareo a dia mando ali fa hivavaka ho anareo izahay hitsotrananareo izahay ary androany dia tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianareo enon'Andriamanitra ny fifonanareo nanomboka tamin'ny fotoana fotsinareo nanao dinga hitadito tsara fa ilay zanakadala rehefa tazan'ilay ray voalavitra fotsiny dia niazakazaka izy nanao dingana be raha folo ny dingana nataon'ilay zanakadala ny 70 nataon'ilay ray ilay zanakadala nandeha miadana satria reraky miady vizaky ny any hoanana trotraky ny alahelo tsy vitany akory nateny nandeha mafy nanatina ny rainy azy fa fantatry ny rainy fareraka io sazy io ny zavatra nataony le rainy no afaka nandeha mafy dia tena niazakazaka izy namehana azy alleloia nampidiriny tao anatin'ny tokantrano nampanaoviny azy ny kapa nampanaoviny azy ny peratra izay miendrika fanekena nampanaoviny azy ny fitafim-baovao fitafiana madio alleloia manambarany rehefa zanaky ny rainy izy tsy olona nivelany trano intsony izy ary tsy napetraka ho mpanompo akory azy izy fa niverina teo amin'ny toerany amin'ny mahazanaka azy androany ianareo mivady dia miditra ao an-tranony rainareo ianareo ampitafian'Andriamanitra anareo ny akanjo vaovao ny kapa vaovao ny peratra vaovao faly Andriamanitra mandray anareo any hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fifaliana lehibe any an-danitra raha misy mpanotany ray mipetraka fa ianareo anankiroa alleloia tokantrano anankiray mihitsy no tonga eo anatrehan'Andriamanitra mivavaka ao anareo izay androany itsotramanareo taontsika rehetra anatsotra ny tanantsika eny any eo amin'ny écran anareo io a dia tsotrano azy mivadsika Jehovah Andriamanitra sotranao izay Jesosy ny amin'ny andro anankiray ity izay andro tena manetriketrika mihitsy Jehovah Andriamanitra satria tsy mba mary azy ny nofo no ankalazainy eto androany no afandamadiny ny nofo fa Jehovah firaisana aminao mary azy aminao Jesosy fikambanana aminao Jesosy eo misotranao izay fa voasoratra ho fofombadinao iranadany asina sy ravampisarindra Jesosy malalina misotranao izay fa raha mba tsy nafantatran'izy ireo akory izay raha ataoko hoe 2 volana talohan'izao 3 volana talohan'izao tsy mbola fantatra akory izy ireo fa tonga ny fotoana androany efa voasoratra ao ty fotoana androany ty Jehovah Andriamanitra dia ny fotoana anoran'izy ireo tena eo anoloanao anekeny izy ireo Andriamanitra isoratra nalana mba ho isan'ny zanaka ao ihany koa Jesosy any misotranao zahay fa tsy mba izahay tonga namagy tena tokantrano ny karoka azy sy nitady azy fa nitananao Jesosy no nitadana azy ireo nitady azy tany amin'ny tokantrano ny tany Jesosy malala ary dia nosotominao ny arapy ihany koa izy ireo tonga eto amin'ny nyankonanao izy androany Jesosy misotranao izay ny amin'izany ankehitriny Andriamanitra renao ny fanorantenan'izy ireo Jesosy androany izay mivavaka ho an'izy ireo fantatra ege Jesosy fa nanomboka tamin'ny fotoana fotsiny nangetaheta izy ireo dia fa nanomboka nidina tamin'izy ireo ny famindram-ponao sy ny famelanao Jesosy malala mivavaka ho an'izy ireo izay amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra mbavaka ho an'izy mivady Jehovah Andriamanitra mifindra eo ampelantananao izy ireo ao anatin'ny Joa Batisa izao manomboka rapitso ao aorian'ny filetehana anatin'ny rano dia miakatra eo ambonin'ny filantanan'Andriamanitra velona izy ireo ary manomboka dia tsy misy maharombaka an'izy ireo intsony
na hery takiny ahoana na fanaratsy takiny ahoana dia tsy misy maharombaka an'izy ireo intsony satria operantanan'Andriamanitra ny toeran'izy ireo. Mivavaka ho an'izy ireo Jesosy mba ho tehirizinao anie mandra-piavinao izany fanorantena ny androany izany dia voarakitra ao anatin'ny bokinao Jesosy. Ka amin'ny fotoana izy ireo mety kivikivy mandalo ady nakam-piakarana tompo dia hosokafanao ny boky dia ho tsaronao fa efa nisy ity andro ity, efa nisy ny andro rapitso izay ananitrihana an'izy ireo ary nosoratana ho zanakao izy ireo Andriamanitra. Amin'ny alalan'izany ahafahanao indray mampahery azy Jesosy, mampahery azy izy ireo atan'izao izy ireo aza velanao ho kivy na inona mety adina atrehany hatramin'izay ataovy tonga ao an-tsainy foana fa efa tsy rery-tsony izy zao manananao izy hatramin'izay azy izy ireo na vita mijoro ihany na vita nanohy ny fiainany ihany nefa izy rery tsy nisy anao fa maika efa manomboketo Andriamanitra ampatsahivy azy andromaninalina isan'ny minitra isan'ny segondry fa eo ianao tsy mandao azy ianao eo akaikiny ianao eo anilany ianao na amora na amin'ny sarotra. Halleluja. Ary anomboka atoky anao izy ireo hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Hatramin'izay izy mety nitoky tamin'ny zavatra hafa fa manomboketo Jesosy hivadika tanteraka aminao mihitsy ny fitokiny, ny fitiavany, ny finony, ny zavatra rehetra eo aminy hivadika any aminao zany Jesosy. Ary Andriamanitra tsy mba manisy fanantenana mandrak'izay ny Andriamanitra. Jesosy alafiro amin'izy ireo ny asany maizina sy ny asany devoly izay nampahorana izy ireo hatramin'izay tapitra manomboketo izany Jesosy malala ary fahazavanao ny balika amin'ny fiainan'izy ireo nitokantrano ho tokantrano feno fiadanana Jesosy malala satria manomboketo dia nisoratanao n'izy ireo koa ny fiadananao ny fiadanana tsy azo ny teny amin'izao tontolo izao azony eo aminao zany avy any an-danitra no midina ao anatin'izany tokantrano zany ary dia hanomboka araka anilany teo mihitsy hoe hamelatra latabatra eo anoloana masony fahafarany ianao hitondra azy ny amoron-drano fialan-tsasatra ianao amelombelona ny fanahany ianao. Halleluja. Anosotradino ilony lohany ianao Andriamanitra ka mba horetana ny an-danitra ihany koa fa zanak'Andriamanitra izy ireo. Misaotra Jesosy malala petraka eo ampelantananao ny fotoana rehetra ny fanatokosana ny batisa rapitso Jehovah Andriamanitra tsy hisakatsakana azo ny devoly atao intsony tapitra treo ny fetra ny devoly fa manomboketo dia Andriamanitra amin'izay no hiasa manomboketo dia Andriamanitra ny alony lalana. Amen. Ampandresan'izy ireo hatramin'ny farany Jesosy ihany. Misaotra anao Andriamanitra tsofiny anana amin'ny alanao izy ireo aleo alasana ho tafajoro hatramin'ny farany hitselanao eny amin'ny raha ho any lanitra raha ho avy ianao raha tonga ny fotoana mbola tsy ho avy ianao mety mbola tratratra Jesosy malalo mandrakantitra zao tokantrano zao mandrak'izay le tokantrano feno fanatrehanao anompo anao na hovinanao ve. Misaotra Jehovah Andriamanitra ny tena mankalaza anao izay betsaka ny zavatra tiana hitenenina Jesosy io fa ianao anefa mahalala izay mahasoa sy mahatsara an'izy ireo dia ho ataonao araka ny haben'indrafonao sy ny fitiavanao zany. Misaotranao izay Jesosy, misaotranao izay ny amin'ny zavatra rehetra voninahitra ny eo aminao ny amin'izao batisa izao satria tsy tanteraka izao raha tsy noho ianao Jesosy malala. Ninona mety fikasanay, ninona mety ezaka nataonay, ninona Andriamanitra mety zavatra tianay natao tsy tanteraka izao raha tsy teo ianao Jesosy. Misaotra indrindra fanamasina. Halleluja. Amen Jesosy. Amen. Nenafantsika rehetra tany anatin'ny tokantrano tany niaraka mivavaka ho an'izy ireo dia raha soanareo mivady izahay ity fotoam-bavaka ity dia ho fotoam-bavaka tena souvenir ho anareo izy ity ary mavo ny fotoana any aoriana mety mandalo zavatra sarotsarotrareo dia alefako aminareo mihitsy mantsy ty vidéo ty rehefa avy eo dia davo jereo indray ty vidéo ty efa nisy ty andro ty andro izay efa nanokananareo ny tenanareo ho an'Andriamanitra ary andro ihany koa nanaovan'Andriamanitra fanekena taminareo. Ianareo Jesosy tantana anareo aneza momba anareo hatramin'ny farany. Halleluja. Amen. Ataontsika ty raha mahafinaritra be anankiray ty ampaherezana antsika rehetra izay mety mandalondalo ady amin'izao fotoana izao dia no tsika iny no tsika atoky fa Andriamanitra ny havana malala izay miandry azy ny ten'Andriamanitra mana hoe mifalia amin'ny fanantenana izay teny izay tamin'ny terinandro ty tena niverina tato anatiko foana mifalia amin'ny fanantenana misy fotoana misy zavatra eo
tsy ny zavatra hitanao maso ny fifalianao, tsy zavatra mitranga androany ny fifalianao satria tsy mahafaly ny zavatra mitranga, fa ny zavatra hifalianao dia ny fanantenanao ao anatinao ao, fa tsy maintsy ho tapitra io, tsy maintsy hifalana io ary mbola misy ny drapitso sy ny drafakapitso, ahafahako manantena an'Andriamanitra, ahafahako miandry an'Andriamanitra. Haleloia. Taontsika fontsika rehetra izany androany, atolotra antsika rehetra ihany koa izay mety mandalo ady amin'izao fotoana izao. Samy mahery-tsika rehetra ana fanantenantsika ao amin'i Jesosy nefa. Tsy tany masoko azy anao, dia fantatro fa io foana anilako eo mandraka hariva, ary nipetraka tompoko kokoa, mitondra fanantenana izay. Avy aminao satria mitaka ny aizina izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tokoa avelany hitranga satria hambola volanantsika
inona kay titiran'izay hira izay mino aho a siona famonjena no miran'izay Zandry Jonathan. Mino aho siona famonjena. Dao veritsika ohatrany mahafinaritra le hira. Ahoana veritsika ve izay hira izay? Dao veritsika fa mahafinaritra be. Za manokana dia tena anisan'ilay tena mampahely ahy mihitsy ny ary tamin'ity herinandro ity. Tena naverimberiko mihitsy hoe Jesosy a. Fanantenana nge no ifaliana io Jesosy. Izy fotoana izay tena faly fotsiny satria manantena. Faly fanantena fa tsisy hoe inona moa izany ny ifaliako eto. Fa fanantenana sisa ny ifalitsika. Fa mbola falitsika manana an'i Jesosy. Ahoana averitsika ve le hira? Averina zoky. Ndao ary ndao averitsika le hira dia samy maheritsika rehetrarehetra. Ao anatin'izany hira mahafinaritra be izany. Samy mampahery ny tenany. Akivikivy ianao dia teneny hoe Jesosy a, mino fa hitanao fanantenako androany a. Hitanao izao fanantenako ato anatiko izao Jesosy. Ary tsy hamelana ho diso fanantenana ianao fa za hifaly ao aminao ato. Halleluia. Ndao ary averitsika le hira. Taontsika amin'ny fontsika rehetra. Lavalava kely ny fotoanantsika androany. Hitatra kely ny fiantofanantsika androany. Fa tsy manino ny zavatsika tsy maintsy mifampahery. Halleluia. Eto ny teny antsika rehefa avy eo a. Mifampahery Tsy tany masoko azy ianao, fantatro fa io fona. Manilako eo mandrakariva, ary mipetraka tompokoko, mitondra fanantenana izany. Avy aninao sy tsy amin'itaka.
tetryavana tsara nge andriamanitra hoe sambatritsika manana azy asitsika iranay farany ao anaty heritritsika tena nananakobetsika androany tamin'ny fiankofana alleloia tsy manino izany tsy sanandrotsika loatra amin'izao fandotsika tatsika ty izy ty fa mila tena mahafinaritra koa izy ty ngasolofa tsy zatetiko hoe titra azafady tatsika ty izy ty tsika lavana malala ny tena zavatra mahatezitra ny devolo mba fantatrareo rehefa tsika mandalo ady iny dia mbola miteny ale hoe sambatra Jesosy famanana anao iny ny tena tsy zakany tsika rehefa faly rehefa tahin'Andriamanitra rehefa mety ny atao rehefa afaka fanadinana rehefa mahazo promotion rehefa misy zavatra na misy vola misy iny na misy zavatra tonga eo fiainantsika ka mifaly tsika dia miteny amin'ny hoe sambatra Jesosy famanana anao dia nosy dia vola araka ny teny tamin'izao hoe ko normal zao koa hoe fiainanao tsy teny anao hoe sambatra fa ny tena zavatra tsy zakany dia tsika ao anaty ohatra hoe misy zavatra manahirana zava-tsarotra mbola miteny ohatra ny abakoka ihany tsy mbola iravoravo amin'ny Jehova ihany iny ny tena tsy tatiny ary amin'iny izy tonga dia resy avetrany tonga dia potika ny devoly alleloia raha vo iny mihitsy zao tsika androany ninina zavatra eo aminao zao tsika androany teny hoe sambatra Jesosy fa manana anao tao tsika tiry ty maranantsika ny fotoana dia tapitra ny anjarako aorinan'izay dia iain'ny ten'Andriamanitsika halleloia Tudo
zay iry zay averitsika ny amin'ny vavaka alohan'ny toriteny a misy nangataka merenana ny lela dia andao averitsika zay iry zay a fa hivavaka alohantsika amin'izao fotoana izao ny abinao manokana tonga eto ary tianasanao ahatra hatramin'ny farany zay ny fiderana sy ny fiankofana mbola hiditra amin'ny fiderana vitsivitsika eo ny toriteny fa manasanao anokatra ny sofinao anokatra ny masom-panahinao eno anokatra ny fonao andray ny tenin'Andriamanitra. Androany mangata mihitsy ianao androany hoe Jesosy aza vela mandalondalo fotsiny eto ahako fa ataovy mahazo ny anjara teny ho ahy. Aleloia. Sambatra ianao raha androany anisan'ny hitodian'Andriamanitra ka hitenenany amin'ny kafan'ny vavany driavana malala. Mety androany ianao vao tonga eto, mety efa pakety ihany koa ianao. Aoka tsy ho fahazarana ny atongavantsika eto. Aroka ho zava-dehibe aminao fa tsy kisendasenda ny atongavana eto raha androanynao vao tonga eto. Fa za rehetra lahatra fa tena misy lalana tian'Andriamanitra atongavanao riavana malala. Ivavatsika amin'izao fotoana izao ianao ny tokantrano any mangatao hoe Jesosy io me ho an'ny teny. Halleluia. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra androany. Misaotra ny amin'ireo hira, ny amin'ireo teny zay nanoka ny vavany mpanomponao zay tahaka ny zana-tsipika ty anatin'ny fonay, makasika ny fonay. Misaotra Jehovahandriamanitra ny amin'ireo fanolora-tena n'izy mivady Jehovah atao batisa rapitso. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay tonga androany vao tonga eto tahaka ny rarabavy Kristina Sara. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao rehetrarehetra izay tonga eto. Misaotra Jehovahandriamanitra tsy avy aminay ireo ary tsy noho ny antsoantsonay no mahatonga an'ireo eto fa ny fanahinao masina mikasika azy ireo na minosika azy ireo ary dia tafahoana amin'ny fotoam-bavaka izy amin'ity androany ity. Misaotra Jehovahandriamanitra. Raha tonga eto ihany ary izay tsirairay avy Jehovahandriamanitra aza velanao miala maina na mody maina fa hiteneno izay. Manoloanao ty mpanompo tsy mahasoa ary tsy manam-pahalalana votsavava tompo fa ianao fanahy masina. Raha zany hiteneto dia kely no voalaza. Eny tsy misy zavatra ho voarain'ny olona akory ary. Fa raha ianao no hiteneto za kosa pilana ny vavako anao Jehovahandriamanitra dia fantatro fa ahery izay ihany eto. Anany tenako izay mitory azy mba ahery ihany koa. Anao ny voninahitra mandrakizay misandratany ny ambony indrindra Jehova fa andronao anio. Tena andronao anio. Ny zavatra rehetra ataonay androany dia ataonay ho anao. Raha hisokatra ny vavanay dia hideranao. Raha hiteha-tanana izay dia ho anao. Hisandatra ny tananay dia ho anao. Andiny tombotray dia ho anao. Eny raha ilatsika ny ranomasonay dia mora ho anao Andriamanitra. Dia laza saotra ho anao. Voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ndao veritsika lina teo amin'ny fifaliana be na lesitsika tenin'Andriamanitra. Sambatra manana anao Jesosy. Halleluia. Ndao azy. Somary mitsangana kely mitsy dia manao rehekelikely mihitsy raha azonao atao fatsomany ihany. Ianao misy tsy salama ny ambony faliana amin'izao fotoana. Mitsangana misy dia mady miandakatany miarakavinay. Thank you.
tena sambatra marina zany tsika tsy mandainga mirana zany ary mirana zay irzay dia tena miletika ny anaty fa misy tena tsororokany tena mitsororoka ny anatin'ny foko any mihitsy mikorina ny anatyko any mihitsy zany te zany hoe tena sambatra Jesosy a manana anao halleloia efa naverina indro zao zay raha iasina ozy raha latsy hoe averenina indray efa fandroa zay naverisy so dia nitsangana kely ianao teo fa efa naverina izy teo a halleloia amen fa alibe Jesosy ozy izy nambinina halleloia les adelinina ino moa titana izy teo neny azafady te antso mafy les adelinina no mira azy halleloia ndry tsisy fiatsarambelatsy mihitsy atao anatinay ozy rahalatojo any anaty zoma rahalahy asina veritsika iny rehefa aveo a halleloia tahitoko rahalahy tsiory a nambina Kodanela tojo Andoandry Sylvie Marijo nambina Alain Miaja Niasina Rodine Eme Manambotso Elizatsiala Lantonirina Lina Mbojilda Angelina ohatra tsy mety le tsy manona kely naratsika halleloia faly be mety tsika androany tsikisaka no misy batisa dia faly ary tsika tsy miandro olona 20-30 atao batisa vao faly fa ray dia fifaliana be tsy misy ohatr'izany mba everina rehefa tahaka ny ahoana mory avana miezaka nataon'Andriamanitra matafita olona ray eto amin'izao tontolo zao ty a hoe eto amin'izao tontolo zao ty matapitrisana mahatafavoaka olona ray hiditra amin'izany batisany fibebahana zany everina rehefa tahaka ny ahoana niezaka atao an-danitra ao amin'izany raha sy jery fotsiny amin'ny izy mivady zay atao eto ohatra dia iny fa araka ny totensika tamin'ny larobe dia ny zavatra rehetra niara-ny asa aso dia nahita connexion dia niditra teto no ny anabavin-drahalahy ny asina anabavy tiana rakoto ary zaka dia avy eo nifampita vaovao teo izy menada amataonany zany fa tsy hoe voaherinandro tsaroko mihitsy efa resaka tamin'ny rahalahy ny asina io tamin'ny 2 taona na 3 taona lasa tany fa resaka zavatra fa tanteraka mihitsy nresany hoe artiste mantsy izy io amoaka clip ny rahalahy tamin'izay tadiny rahalahy ny asina dia zavatra fa mbola tsy tonga tsy tamin'izay ro mbola tsy tamin'izay fotoanany Jehova e mbola fotoanana clip tamin'izay fa verina amin'izay izy taty arina dia itao iverina iresaka halleloia dia zao hitanareo zao halleloia tsara ny tompo ary fifaliana be ho anay mihitsy tsy raha ny asina reny no atao batisa fa izy mivady tonga dia tokantrano androso be mihitsy zany hoe izy mivady tsisy eo zany tsisy ale mifanenjinenjika ntsony hoe lahy enjehan'ny vavy dia mivavy enjehan'ny lahy hoe ina ihany ty mivavaka ty fa izy mivady mihitsy zy samy eo tsisy tsara ohatr' zany a tsisy tsara ohatr' zany
Alleloia. Zavazy tena tsy afakavavaka fa io ny asina nefa ny asina mihitsy ary no mivavaka. Alleloia. Tsara ny tompo. Ina moa zany fa ny batisa dia fifindrana toerana. Alleloia. Manareo izay mbola tsy mahalala ny fidirana amin'ny rano ny batisa dia fanekena hifindra teo. Ndao sika maky ten'Andriamanitra Mika amin'ny bokin'ny Mika. Rapitso any ambody fasina moa sa aiza moa raha Alain nanaovantsika ny batisa ao Antananarivo rapitso ambody fasina sa ino moa sy ny kontenazay raha ny asina raha Alain teo ohatrany ao ambody fasina. Rapitso ny tanterana ny batisa n'izy mivady dia ao anaty zoma moa tsika rehetrarehetra mifanotrona amindry zareo. Alleloia. Manomboka amin'ny valo maraina rapitso eto Frantsa dia efa lansena ny zoma. Le milance zoma mi mety mbola matoritory ihany fa lansena fotsiny ihany aloha. Alleloia. Lance fotsiny zoma mivady dia miverina matory dia foa amin'ny sivy dia amin'ny any dia teneko ny vavidiakona hoe izy koa ry amin'izany mbola tena resy lera ny États-Unis amin'izany heverindrana ny asina mivady amin'ny firy dia angamba dia mety nambinandrena nisy olo ny diakona rapitso dia lance fotsiny dia mody hoe eo etana dia fampiarahaba eo nareo dia aza dia miteny zavatra important be mety mbola tsy okely amin'izay fotoana ny fampiarabala dia aza mbola miteny programme ao fa manomboka amin'ny sivy eo tsika resaka matotra tsara amin'izay. Alleloia. Eo amin'ny ranony sita bomba hony ety amin'ny soty fa ohatran'ny soty ngambany ety amin'ny soty sa sita ny filazan'izy iny le misy aty amin'ny miomana taony ao misaly datante za fa elaela io afilako ny tanaka hitako izay mazotsy vao manlansena aloha zoma rapitso dia zay hita hoe efa afakafaka tanteraka amin'ny tovelona tsara efa tafafotsary to dia meko anazy ny tanana fa zay mbola manonoka sy mbola anina dia tsy meko azy ny tanana. Lanseko amin'ny valopilina dia ohatrany tsy eo kely aloha za tapahako micro dia tapahako caméra dia mety azonareo an-tsaina mety zavatra mitranga amin'izany hoe lasay za tsy lasa lavitra fa eo ihany fa eo ihany fa maka kely fotsiny io manao amin'ny batisa. Iny tompotsika rehetrarehetra. Alleloia. Mika ao boky Mika toko faharoa ary tsika hijery ten'Andriamanitra. Mika toko faharoa. Mika toko faharoa fakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsarana satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto fandringanana mafy. Alleloia. Mitsangana tsy vita zay fa miala baiko zany baiko zavatra mila atao anatin'ny fahamaikana zany mitsangana ka miala fa sao nareo eritreritra fa eto ny fitsarana fa tsy eto ny fitsarana fa misy fahalotona mahatonga fandringanana eto fandringanana mafy. Misy mpivady indray zany zao eto androany manomboka rapitso hitsangana dia hiala. Hitsangana veza dia hiala veza. Hitsangana avy eto amin'izao tontolo izao dia hiala eto amin'izao tontolo izao. Satria tsy hita izao tontolo izao ty ny fitsaharana ry havana malala. Tsisy fitsaharana eto. Ao amin'ny fiainana izao tontolo izao mety hitanao mety mahafinaritra, mety mampimeme, mety mamirapiratra fa tsy misy fitsaharana eo ary fitaitainana lalandava no eo. Teneko anareo reny olona mifety tsy mahalala an'Andriamanitra fa tsy mifety reny atahorana ny fiainany reny. Ary reny olona reny tsy milamina. Reny olona reny mahafantatra ny olona anaty boîte de nuit raha samy misy horohorontany amin'ny alina. Ny olona anatin'ireny boîte de nuit sisiny ny tena matahotra tonga dia mangovotra voalohany noho ny olona anaty alibavaka anaty fiangonana manao alibavaka. Satria raha tonga ny horohorontany, raha tonga ny fahafatesana, taiza ny toerana nisy anao farany. Tsy mahatonga fitsarana zany tsy mampilamitsainy zany hoe aiza ty.
hoy le bokyny zanaina tamin'ilay tamin'izay mbola kely nanao sikrelady hoe ary ianao mba ahoana antaninao foana zany ny tenana hoe raha mijery ianao ry aniny reny tena sao ve ny fiainana kristianina da averenao amin'ny tenanao amizay fa tena ary ianao mba ahoana tsy mampilamy mety amin'izao tontolo zao ty ry avako malala amin'ny fotoana tsy ampoziny ianao tsity ary raha miala be tao amin'izao tontolo zao ty ianao teto natratrarinanao farany fomba no milaza hoe natsonina ray ody any aminy fa zany ray zany samy manana misy nge ny ray ny laingy misy ray ny fahaverezany misy ny raytsika ao an-danitra ny afantaranao azy ndray voasoratra amin'ny R majuscule ray ndray amin'ny zanatsoratra ray fa androany tonga aminareo ny teny ry izy mivady ary iloko mba ity androany ity alleloia mba isy olona ihany koa andreto androany ary zany olona mandre zany dia iomakomana sady anaradia azy mivady mba olina koa hoe za koa mba te ho atao batisa fa hoana marina amin'ny momba an'izany midira mpe aminay ianao raha te atao batisa ho azavenanao aloha hoe inona ny atao hoe batisa inona ny atao hoe batisa fa maninona no atao batisa ary inona ny tombotsoan'ny batisa alleloia iza no afaka atao batisa misangana dia mialao fa tsy eto ny fitsarana satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto eny fandringanana mafy ary fantatry ny olona fa ny fanaovana batisa hoy tena andriamanitra hoe zay minisy atao batisa no vonjena dia tsisy tsy mahafantatra fa lalan'ny mpamonjena ny batisa ary raha teo voavozy ny olona ray dia mila vita batisa izy eto an-tany io anaran'io batisa io dia atao hoe batisan'ny fibebahana batisan'ny ranobe tahaka natao tamin'i jesosy zay no atao azy mivada be tsy hoe eny amin'ny sota-bomba ka hoe aka rano amin'ny zinga eo raha lahalain sy raha lahatojo ao dia ho asiana rano mikorina avy eo amin'ny ranobe ny sota-bomba ny lohan'ny raha ny asina mivady hoe mitondra zinga zany raha lahalain tona zany raha nabavy mihaja vehivavy miteraka manao sarindreo dia mitondra koveta dia mitondra zinga dia manao ohatra zao izy mivady dia asiana rano mikorina eto tsy zay no atao amin'ireo rapitso fa tena roboka ao anatin'ny ranony sota-bomba mihitsy za ve aloha diso tena hoe sota-bomba sa tena sita-bomba fa sa dia diso eny amin'ny toerany bomba azonareo eny amin'ny misy bomba ao ivato ao misy toerana misy bomba fitehirizana bomba ny tafika eto aloha dia ao ka rapitso zany isy olona eto za tena miteny antsika ny olona rehetra dia mahafantatra daholo fa batisa lalam-pamonjena tsy misy olona tonga ao an-danitra raha tsy efa vita fihavanana amin'ray ny afo tonga atsika ho vita fihavanana amin'ray dia mifanaovana batisa atsika mandray Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy fiainantsika dia atao batisa mandevina ny fahotana miala amin'ny ratsy fanao alleloia dia mino an'ilay zanakalatokana dia voavonjy ary efa nanao batisa i Jaona tany amin'ny matitoko fahatelo andimy fafito dia niazakazaka tany tonga tany hatramin'ny fariseo sy ny sadoseo mba nanantona amin'ny batisa amin'ny Jaona ihany koa ay sita-bomba mihitsy misaotra anareo ary azafady misaotra ny antra Clarisse ary diso zany zay tamin'izay nanao taxi takoa misy mitena eny amin'ny sota-bomba dia ohatra dia efa tsisy akan'olotra hoe izy tamin'izay nanao taxi dia any amin'ny sota zany ay sita le izy azafady fa zany dia niazakazaka ny fariseo sy ny sadoseo izay mahay baiboly fa tsy nanao batisa ary nataitra ny zareo batisa ny Jaona satria Jaona dia tena ny teny bebay anareo fa kaiky ny fanjakany lanitra ity zavatra entiko ty izy Jaona ity ny fibebahana hiatrehanareo ny fatongava fanjakany lanitra niazakazaka ny fariseo sy ny sadoseo ny fariseo sy ny sadoseo niazakazaka dia
dia ny masaka tao an-tsainy io le batisa mahavonjy, io le batisa irantsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Dia takatra Jaona dia Jaona hoe Matitoko 7:7 ireo taranaky ny mena rano, iza nanolo hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy? Fa le fahatezerana dia ho avy. Ary zany mahatonga antsika namaky tao amin'ny mika teo hoe mitsangana ka miarapa tsy eto ny fitsarana, satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto, ny fandringanana mafy io le fahatezerana ho avy tenen'ny Jaona. Miarabanareo mivady afatsoka ny fahatezerana. Miarabantsika rehetrarehetra izay efa vita batisa fa ho amin'ny fahatezerana fa ohatry efa mba afaka amin'izany tsika raha mijoro. Tsy eto ny fitsarana sady misy fahalotona mahatonga fandringanana eto. Efa tanaty fiofanana zay rehefa manao batisa tsy hoe zay te atao batisa dia atao batisa, fa mila sady te atao batisa ianao ny te ala eto amin'izao tontolo izao, ny teo any an-danitra ihany koa. Ny batisa tsy etikety, ny batisa dia miboiboka ao anaty ho fiainana mandrakizay. Ny farisay sy ny sadoseo ny eritreritra fotsiny hoe rehefa manana carte bancaire ianao dia tonga eny amin'ny guichet-ana billet automatique eny dia atsatoka fotsiny le carte, ny carte bleu anao dia mitape vola zay tianao arainao dia mahazo vola. Ny farisay sy ny sadoseo mieritreritra fa manana an'iny carte iny, fa mila sady manana an'ilay carte ianao no misy vola azonao alaina ao amin'ny comptenao. Alleluia. Mety misy olona manana carte bancaire fa tsisy ilana an'ilay naveriny tsy maninona satria tsisy alaina raha teo ao. Firy ny code carte dia zaka mahalala an'izany. Tsy tadidiny satria tsisy ninona ho alaina any. Tsy ny carte bancaire ny zava-dehibe fa ny comptenao hoe misy vola azonao sotomina. Ny banque, ny batisa, ny farisay sy ny sadoseo dia zakazaka azo carte bancaire. Ozy le izy mianaka kely mijeren'ilay olona maka vola eo amin'ny distributeur, ordada profita ato valana ny carte fa sambatra ny olona manana le carte ka tsy le carte ihany fa misy ohatrinona no alaina. Alleluia. Ravana ny zavatra nataon'izy mivady androany tsy hoe te hiseo sary fa te hanavitra ny fanahana izy, ary te hiala amin'ny fandringanana fa hisy fandringanana mafy ho avy tsy hoe aza mangatakandro ry havana. Ny rapiso mety ho tara loatra, ny amiray volana mety ho tara loatra, fa ho avy ny fandringanana sy ny fahatezerana mafy. Ary ozy Andriamanitra hoe mialahy eo, tsangana dia mialahy fa tsy eto ny fitsarana, tsy eo. Ary zary avana malala dia resy lahatra fa io Andriamanitra io dia tia manala olona amin'ny toerana iray, tia mamindrafindra olona. Dia jerenareo mpanoditsika eto amin'izao tontolo izao dia afindra an'Andriamanitra. Mialahy eto fa tsy eto ny fitsarana dia miala. Misy fotoana rehefa mipetrapetraka tsara tsika. I Abrahama indray tsy hoe tanàna ratsy na toerana ratsy ny teo aminy, fa nasian'Andriamanitra ny ala indray satria tian'Andriamanitra ho asongadina. Dia misy foana olona mifindrafindra eto dia miala eto dia makery dia maketo, makanesa ty, makanesa ry, mandehana ry, mandehana tsy. Andriamanitra dia tia mamindrafindra tsika. Asian'Andriamanitra mifindrafindra foana tsika. Ary zany natonga ny olona taloha tao amin'ny Baiboly, amin'ny testamenta taloha indrindrindrindra, tsy dia manorina trano ny olona rehavana. Tsy dia tia manorina trano ny olona tany amin'ny tany Palestina tamin'izany fotoana. Tsy dia tia manorina trano en dur. Fa satria izao ny ankabetsahan'ny olona taloha dia mivelona tamin'ny fiompiana dia manana ondry amanozy.
dia tsy mety mitoetra amin'ny toerana ray zareo satria zao eo amin'ny toerana anankiray eo a misy zava-maso fa tsy maharitra dia mahatonga miovaova tsy maintsy mitady zavatra ay maitso amina toerana ray zany ohatra misy toerana misy zava-maso masoa biby fiompy masoan'ny olona dia eo manorona lay dia rehefa tonga ray ny fotoana tsy atsony ireo zavatra reo dia mifindra indray ny olona mpitoetra anday malaza indrindra amin'ny baiboly voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe rain'ny mpitoetra anday dia lehilahy anankiray tsy dia misy presak'izay izy Jabala ny anarany iza hoe Jabala izay amaky tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko 4 Genesis toko 4 andininy 20 ary ada miteraka ny Jabala izy ndray ny mpitoetra anday mpiandrondy amanondry. Alleluia. Jabala io Jabala io zany dia tsy mba nety mipetraka tamin'ny trano mitoetra izy fa mitoetra anday izy. Inona mahatonga azy mitoetra anday? Mifampiankina tamin'ny asany. Inona ny asany? Piompy omby amanondry izy. Piompy izy. Ny piompy zany dia tsy mba mety mitoetra maharitra fa mivonona hipetraka amin'ilay. Satria zao io lay io arena mifindrafindra io. Raha manao trano zao tsika dia hifindra trano dia mijanona io. Sisa vita hitatitra brika dia hifindra trano. Hoe raha vaina atao dia aiza récupérena ny béton dia récupéré tontolo ny béton dia eto ny brika rehetra dia bataina. Tsy vita zany. Ny lay indray ny avantage ny lay raha jerenao aloha ny lay dia ohatry ny hoe eritreritra ny hoe tena tsy tiako zany lay zany. Lay ve mba hitoerako? Raha mihoatra amin'ilay tokoa moa ny trano le avana tsy ny trano ve ny tsara. Zay nisy fotoana nanao fiangonana dia lay aloha natao teo vao vita ny fiangonana. Anao trano lay aloha zay vao vita ny fiangonana. Matoa trano lay aloha vao fiangonana vao trano be dia azo antoka fa ny trano be ny tsara. Halleluia. Efa torindra rahala Jonathan Rama le tananaiky ndraiky kabita zay. Fa ny avantage ny lay dia zao iny trano atsanganao eto iny raha vainao iny dia entinao manaraka anao dia iny ihany indray ny atsanganao. Azonareo zany hoe androany zany eto ty lay ty io ny poziny tsy niovy izy nananganana azy ihany ny andry ao aminy ihany ny andry ny lamby eo aminy ihany ny lamby nandray lamby io nandray volonosy ndraindray volonondry ny atao tafo mba hahatonga anazy malomaloka sy tsy tanteraky ny rano avy ny ora. Fa ny avantage ny lay eo ihany ny toeranao, io ihany ny confortnao, io ihany ny zavatra iainanao fa mifindra toerana fotsiny ianao ary tsy elany mifindra. Ary Andriamanitra koa rehefa liavana rehefa hiteny hoe mifindra tsy manome 5 taona Andriamanitra. Ary zany avantage ny lay. Mety betsaka ny olona mety anao tsinitsinina ny trano lay fa za miteny anao fa tena zavatra ny ilaina sy ny toeran'ny olona ny arabo ny olona tany Palestina zany lay zany. Ary vetivety io ozy izy ny tenin'Andriamanitra nakasika anaty teny ity tamin'ny vakino mampina tamin'ny herinandro iny izy amba namaky an'ity teny ity dia vakiko aminareo to dia nahataitra ana le izy hoe zany tokoa ny fiainana mpanompon'Andriamanitra. Isaia toko 7:30 andimy 12. Isaia 7:30 andimy 12 ny tenin'Andriamanitra minaran-tsotra hoe ny fonenako ny solona ka nafindra tsoamiko takan'ilay ampiandrondry ahoroko takany tenina ny androko efa nitapahiny ho afaka amin'ny araky izy lay andro monja nanaperanao ny aiko. Maninona hono ny fiainany, maninona hono ny andro ny Ezika
tahaka ny tranolay any mpiandrondro izy izy. Inona no ampiteneniny mahatonga ny ampiteneniny tranolay any mpiandrondro? Moresorina. Ray andro dia ravo. Ray andro dia tafafindra. Ny olona tena mihetsiketsika tao amin'ny baiboly ny tena mitoetra anatilay. Tsy olona mahantra no mitoetra anatilay, fa olona mihetsiketsika. Ary olona mihetsiketsika dia olona ihany koa tsy manisy vidiny zavatra miorina, satria fantany fa amin'ny fotoana rehetra ho esorina io. Tareo ny olona any amin'ny lakôty, any amin'ilay toerana iny nosy varika, dia gaga foana hoe na rehefa nitsaka maheno cyclone ianao na ikamis na iza amin'ilay Géraldane, niza mbola tsy nahita hoe cyclone, fa tsy hoe fotika zato isan-jato zao nosy varika zao, mbola tsy haiko mbola ahoana zao nosy varika izy any efa tany nosy varika. Izy mbo efa tany nosy varika, fa dia hatramin'izany mbola kely ny potika zato isan-jato ny tanàna nosy varika, potika zato isan-jato. Dia inona any ilay tanàna mbola afaka potika zato isan-jato, tsy efa tefa zato isan-jato hoe tamin'ny herintaona. Dia minona potika zato isan-jato, ka ilay zato isan-jato naorina indray avy eo. Inona no nanorenana azy? Naorina amin'ny zavatra efa iomanana ho lasa. Azonareo? Tsy haiko ny trano any ohatrany fa azoko antoka mety trano falafana, tsy dia zavatra lafo vidy, satria fantatsy ny mponina any amin'ny herintaona ho avy indray ny cyclone dia lasa indray. Izany ngambana ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiainantsika, isika dia mpanompon'Andriamanitra. Bartel aloha nefa tany nosy varika, mba tanàna manao hoe misy zao raha nabavy Bartel, azo makany amin'ny andro cyclone ianao. Any ino zavatra teneniko teo hoe isika mpanompon'Andriamanitra, isika dia mpiandrondry. Alleluia. Taloha efa ela be nisy pastera zay eniko ny teny hoe ao izy tsy mba manao trano izany fa fandalovana ny eto tany. Dia tamin'izany nadinika hoe fahoana koa ary izany, maniny efa raha manao trano ihany, fandalovana eto izy tsy hanao trano, tsika tsy mitoetoetra tanaty trano. Fa rehefa taty ariana efa lasa mpanompon'Andriamanitra, dia ohatry nanomboka mitovitovy hevitra tamin'ny pastera koa. Voaingana hoe zao tamin'ny ray volana, tamin'ny roa volana rasa tao ampiasana anay misy offrana trano, mpiasa rehetra ao aminay nanao lotissement ny société anay, dia misoratra anarina izay olona izay mpiasa hividy trano. Zany tsy dia tsy mba nisy any soratra anarana, eritreretra any hoe mba hividy trano vao atao, lotissement vao atao mantsy izy io. Dia izao no tao anatin'ny eritreritry sainy vady efa hatramin'izay hoe raha manao trano eto moa zany tsika eto andafy, eto France, izy moa zany ny amin'ny metoky. Izy aminay mivady ny afaka amin'ny metoky, fa eto izay ny andamin'ny androm-piainanay. Hoy izao patron rehefa nandraina ny asa dia efa ato izany ianao mitratra amin'ny retraity. Izy hoe amainina ihany aloha izay fa mbola miankina amin'ny dadanay. Alleluia. Izy mahita raha any amin'ny zomarina ty anandray zao izay afaka kelikely na any amin'ny Marizô na any amin'ny tsy fantatra Jonathan tsy fantatra. Satria maninona? Mpiandrondry tsika. Mpiandrondry. Zay nge ravana tena tsy dia tena nampozina mihitsy izay hoe lasa mipetraka aty France any. Tsy dia tena hoe naniry be loatra. Fa tadidiko ny efa nisy fotoana zay natao veloma tao am-piangonana dia nisy nitomany dia izy hoe lamatoa anankiray mpampiandrivandray aza mitomany dia nalahery be ilay olona nitomany. Ohatran'ny hoe tsy tia anay zany le raha matompo aza mitany aza mitomany ozy izy, tsy tokony ho tia teny tsika. Tadidiko izay tenin'izay, tsy tokony ho tia teny tsika ozy izy. Efa matetika aloha izy mivady nampahery antsika, misy olona any France any mba mila anazy. Tadidiko izay teny izay. Dia nangina tokoa ilay olona ray, aza tia tena ozy izy tsika fa. Alleluia. Dia iny tokoa izay lasa. Efa tonga aty izay dia mieritreritra hoe ahoana moa zany tena eto ve? Tsy fantatro izany. Zay dia mieritreritra fa tena hoe
ao Madagasikara ao teteza Madagasikara itony filazantsara fa toerana vitsy any ny vita fa tonga ny teny miangany amin'ny tanin'ny rainao halleloia tsy Abrahama ihany kely nahazo an'izany teny zany fa zay rehetrarehetra mpiandromby aman'ondry sy amanosy dia natsoina Andriamanitra hifindra toerana ny zava-mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao aseny mifindra ny olona efatra amin'ny voalohany ataony mipetraka amin'day ianareo fa i Jakoba ianareo tsara Jakoba ny olona tahian'Andriamanitra avako dia olona tsy mifikitra eto amin'ny toerana anankiray alleloia Leo vakitsika Genesis toko fa 5:20 Genesis 25:27 tamin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nitombo ireo zazareo ary Esau lehilahy nahiny aza dia mpianefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday tia mitoetra ao anday io Jakoba io fotoana tsy dia ela tao aorianan'izany tantara zany dia tsy maintsy nanainga izy ary fantatsika fa niovaova toerana na nitsoka nefa tsy nahandra tsy nety sans abri zany Jakoba zany fa nilayany nanaraka azy tsy maintsy misy fotoana tsy maintsy mandeha tsy dia sarotra tamin'ny Jakoba tsy dia sarotra tamin'ny Abrahama tsy dia sarotra tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no mifindra monina satria ny layany dia nanaraka azy ao anatin'ny fotoana fohy mbetika atsy mbetika eroa ny fomba fiainan'ny olona taloha rehefa manana ny lay io rehefa mandeha mifindra monina dia ny lay rehetrarehetra ohatrany hoe olona folo miaraka fianakaviana folo ohatra dia atao manao boribory manao cercle zany ny lay aorina lasa manao boribory ny lay dia ao ampovoany ao amin'izay ao ny atao ny omby sy ny ondry sy ny osy sy ny akoho sy ny sisa azo hoe tokotany be misy fefy zany ao ampovoany ao dia ao ny atao ny omby aman'ondry sy ny osy fa akoatran'le boribory lay boribory dia ao ampovoany misy biby fiompy sy ny sisa dia ao ampovoany tanteraka amin'izay misy lay anankiray indray io lay io dia natokana ho an'ny mpanapaka na ny olo manakaja na ndray mpianakaviana ny ohatry ny olona nanao zany ohatry hoe azo zany ohatra hoe patron ny olona rehetrarehetra zany ohatra i Abrahama fantatsika tsara fa i Abrahama sy Sara dia samy nanana lay mitokana samy manana ny layany fa tao avoan'ny layan'ny olona rehetrarehetra zay ny fomba fanaon'ny olona zay manana lay eo ampovoany zany io ny tena tompondreo arenareo io ny tena ajain'ny olona eo zay ny fomba farafitry ny fiarahamonina hatramin'izao any amin'ny tany arabo rehefa misy hoe mandeha mivoyage dia manisy lay dia ao ampovoany ao amin'ny tena ampovoany ao no misy ny tena tompondreo arenareo zava-mahafinaritra ry havana malala rehefa Andriamanitra no miteny amin'ny olona hoe mialahy eto mba hoe findraria anisan'ny tsy nampisalasalan'ny olona andeha iainga halleloia dia satria Andriamanitra koa miainga misy olona zany asian'Andriamanitra mandeha mandrava ny layany dia andeha hifindra monina dia Andriamanitra koa kay miara-mifindra monina amin'ireny olona ireny ary zany tena mahafinaritra tsy problème an'Andriamanitra ny mitoetra ao anday ihany koa ny olona mandeha mifindra monina zany miaraka amin'ny layany sy ny fananany biby fiompony fa amboniny zay rehetrarehetra zay ny Andriamanitra koa miaraka aminy ary Andriamanitra
dia tena manaiky mitoetra ao anday. Ary Andriamanitra rehefa na dia tena mitendry manaova tramon'ilay fionana ho ahy. Izany hoe rehefa manao boribory ilay rehetrarehetra dia eo afovoany indray koa ny fananana sy ny biby fiompy rehetra, fa eo afovoany Andriamanitra. Io ilay atao hoe tranon'ilay fionana, ary io tranon'ilay fionana io dia ngeza noho ny tranon'ilay rehetrarehetra, ary matetika izy io misy efitra telo. Misy efitra telo anatin'io tranon'ilay io. Toetsy ny azo sikatsaina angamba hoe Andriamanitra zany ao, fanamasina ao, Jesosy ao, aleloia. Ohatra fa Andriamanitra ny amin'ny Andriamanitra kena dia zatra mitoetra eo afovoan'ny olona. Ao amin'ny bokin'ny Zefania. Zefania amin'ny bokin'ny Zefania toko 7:7 ny ten'Andriamanitra manao hoe Jehova ny marina ao afovoany. Aleloia. Tsy manao izay tsy marina izy isamanitsamanena ao moan'ny fitsarana hoan'ny mazava ka tsy diso zany, fa ny tsy marina ny tsy mba mahalamena. Jehova ny marina ao afovoany. Any amin'ny Zakaria io mazavazava kokoa. Bokin'ny Zakaria toko 2:7 ny ten'Andriamanitra hoe Zakaria toko 2:7 miaran'i Jesosy manao hoe fa izaho Jehova ho mandafo manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany. Hitanareo ny mpiandro io ndray tsy matahotra ny findrafindra monina, efa nivonina amin'ny fifindrana monina izy, ary anisan'ny nahatonga azy tia mitoetra ao anday satria fantatra fa fotoana foian'ijana. Ny zavatra mahatonga ny olona hifindramonina dia zao: rehefa lany ny ahatra eo amin'ny toerana io, tsy misy vokatra maniritra eo amin'ny toerana io, dia tsy maintsy mifindra toerana ry zareo. Zany hoe zao zany, ny olona mitoetra eo amin'ny tany aiky tsy voatery hiaritra ny mosary amin'ny toerana ray. Ohatrany misy tany efa navokatra ve tsy mamokatra tsony, dia le tany tsy mamokatra, fa izy maninona? Izy miaraka amin'ny lay, miaraka amin'ny biby fiompy, miaraka amin'ny tranon'ilay fionana. Ny lay rehefa hijery toerana asiana ametrahana ny lay amin'ny olona, dia reto toerana reto ny tsy maintsy ametrahana ny lay. Eo akaikin'ny rano, eo akaikina hazo midoroboka. Tsy mipetraka hoe eny amin'ny dezera zany fotsy, fa mijery toerana izy, dia rehefa eo akaikina rano dia misy hazo midoroboka, dia izy hoe eto ny ataon'ilay tsika, eto lay alohantsika aloha. Hazo midoroboka ndraiky tsika hijery ohatra zao hoe any amin'ny Genesisy any, any bokin'ny Genesisy, Genesisy toko 8:20. Izy Abrahama hoe Genesisy toko 8:20 nisehon'ny anjely teo tamin'ny Abrahama, avakitsika 1:1-5. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama teo akazo terebitany Mamre, ary mipetraka teo ambaravarany layany izy raha nahafana ny andro. Dia nompony maso izy ka nijery, ary indreo nisy telo lanjanona teo tandrifiny, ka noho nahita azy ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy, ka niazakazaka hitsana azy ka nikoaka tamin'ny tany, ka nanao hoe tompo, raha mahita fiteo masonao masiny anao dia aza mandalo mpanomponareo. Aoka angalana rano kely anareo, nasana ny tongotrareo, aleloia. Ary aoka iala sasatra kely eo potitsy ny hazo ianareo. Tarareo misy rano zany teo akaikin'ilay any Abrahama, dia nisy hazo ihany koa, hazo atao inona? Ialofana. Ary mampatsiahy ny zavatra ny voalazany amin'ny Salamo manao hoe tsika dia tahaka ny hazo maniry eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy matahotra ny masoandro, tsy matahotra ny haitary, satria tsika mifoka ny rano. Aleloia. Zao ry havana malala, zava-mahafinaritra, Andriamanitra tsy mitondratondra antsika fotsiny amin'izao, fa Andriamanitra dia mitondra antsika na dia mpifindra monina azy sika,
lafindra an'Andriamanitra ny amin'ny toerana izay mety. Ny olona mpitoetra anday, ny olona mpiompy, mpitondra ny biby fiompy, tsy olon-javatso satria nahoana? Tsy averan'Andriamanitra hanorina ny lainy izy raha tsy eo amin'ny toerana misy rano, misy azo midoroboka, afaka hety amin'ny fiainana. Ary matoky izy mitoetra eo, matoky doroboka ny azo, misy ho an'ny biby fiompy eo zay. Zany hoe tonga dia hitanao mihitsy hoe misy confort, misy zavatra ilaina rehetra. Tsy manan-java-mahory mbola tsy voindre mandeha amintsika ny zany hoe tsy manan-java-mahory Jehova mpiandry aho izy David, tsy hanan-java-mahory aho. Fa eo amin'ny toerana izay hipetrahanay ako, eo ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana ritra io rano io, amin'ny fotoana tsy midoroboka intsony io hazo io, ny rano sy ny hazony tsy midoroboka sy tsy mikoriny, fa ny fiainako mandeha foana satria nahoana? Entin'Andriamanitra indray aho hifindra toerana. Any aloloha any misy rano mikorina any, misy hazo midoroboka. Zany ny fiainan'olona ao anaty mitoetra anday ravana manana. Te ampainanao androany, aza matahotra hiala amin'ny toerana anankiray. Nandray tsika nahantotra anaovantsika batisa fotsiny, misy fotoana ravana rehefa andeha hivavaka dia anisan'ny tsy naharesy lahatra anahy, efa ela any andresy hoe ohatry ny tokony hivavaka izao fiainako izao. Fa ny zavatra tena nampaanarirana an'saiko hoe hivavaka. Zany hoe tsisy tolabera intsony zany. Zany hoe rehefa mbaraikitra zany ny fety dia zany hoe mopera be ery amin'ny sisiny ery amin'izay. Dia tsy andeha boîte de nuit intsony ve? Dia tsy hiarakaraka amin'ny namana intsony ve hoe andao mba hiarakaraka anao programme? Zoma manifaika eo izy tsika. Zany nampatahotra anahy. Satria zany eritreritra fa zany ny atao fiainana. Dia saika tsy ala teo amin'ny toerana misy hiavian'ny fahatezerana io aho. Satria amiko ny atao hoe fiainana dia mivoakalina, ny atao hoe fiainana dia milalao ratsy, ny atao hoe fiainana dia misotrosotro. Fa za teteny aminao, ny fiainana dia ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra ny tramolay ny ainanao koa. Fa za miteny anao, tramolay fa misy fanatry, misy tramolay fionana miaraka aminao. Ianao mandeha, voadidina ianao, ny biby fiompinao eo, tsisy maka aminao reo, fa amboniny izay rehetrarehetra zay, na iza toerana hifindranao, na rapitso ianao asena mifindra indray. Impirimiova zao ny fiainantsika. Ianao hoe fiainanao hatramin'izay misy fiainan'olona ohatrany tsy miova mihitsy nanomboka izy 20 taona mpiasa mpanjakana, dia lalana ray foana miditra amin'ny valy dia iny le rangamana. Dia mirava ambony volo dia iny izy miverina. Tonga ny amin'ny ray sasany dia iny izy mandeha. Tonga ny amin'ny 5 dia iny izy miverina. Na aviorana, na mangatsika, na masoandro, na inona. Dia ny génération rehetra tao anatin'ilay trano io efa nahita azy, nafantatra azy daholo. Dia tonga avany ny zafikely efa lehibe, tonga mangendada hoe nga mbola iny ihany le rangahy, tsy miova mihitsy ny fiainany. Zaho soroko an'Andriamanitra fa tsy zany ny fiainako. Tena niovaova ny fiainako ry havana malala. Tena tsapako fa nisy tontolo samy hafa maro nafindrafindra an'Andriamanitra ny fiainako. Ary tonga anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra mbola tena tsapako. Fa mbola misy fifondrana omen'Andriamanitra. Eto aloha misy azy zao, zange aloha mbola tsy nisy zao fandarantsika ao an'ligne zao, manao san'Andriamanitra eto Frantsa. Tsaroako izany hoe rehefa lahady ariva, za efa sabatista zao, fa maika mihitsy ny ianao hanao asan'Andriamanitra, dia mandeha kilometra maro be, atson'ny olona n'inona, anao vavaka alohan'ny toriteny. Dia ny aleha amin'io zany zao dia vavaka ho an'ny toriteny ary tsika. Havana malala, Jesosy napetraka aminao ty ten'Andriamanitra ty. Ao sabatra roa alena, miavy, tsapoka any amin'ny vita. Dia mody. Dia mivezivezy, misy fotoana mandeha any amin'ny 300 km miala ny trano, any amin'ny 400 km miala ny trano mandeha TGV, andehanao hoe nanao asan'Andriamanitra. Zay aloha mbola trano layako tamin'izany.
talohan'izany efa nisy tramolay nandehanako mpitoerako koa manao tafika masina ny alavitra ny amin'ny terina be vovoka ny fa niova na dia anatin'ny asa fanompona zao ndray zao eto écran ny ahitanareo anazy mbola tsy fantatrareo indrindra iogaogy eny an-tsena ny Canada eny zay mivady rahatry zay teny anglisy zay fantatreo fotsiny ao amin'ny ina anarany tsenany aminareo andro marina tena ao amin'ny tsenany Canada miteny amin'ny megafone mety tsenareo ndray mety anarina any mety mipotra télé ohatra zany efa mipotra télé tsika tamin'ny 2018 tsy fantatry fa izao vonona foana zay sy mampino reo ankizy reo vonony reo tamin'ilay ny titoerana ety namany aoriny le décoration re aoriny reto fitaovanreto tanareo izy Andriamanitra makaiza indray ary indray fa mifanotaniny rehefa hiala tao andeha i Mosesy dia zao teny Mosesy ianao ny laza azo jerentsika izay teny zay Exodus toko fa telo amby telopolo ngamba raha tsy diso io mihitsy ho tena Andriamanitra hoy Mosesy Exodus toko fa telo amby telopolo andininy fa roa amby folo ary Mosesy tamin'i Jehovah indro fa ianao ny laza amiko hoe eto miaraka ty firene ity fa ianao mbola tsy nampafantatra azy irahanao miaraka tamiko kanefa ianao rehefa nilaza hoe mahalalanao tokoa ary efa nahita fiteo masoko ianao koa ankehitriny raha mahita fiteo masonao dia ampahafantariny lalanao alalako anao mahitako fiteo masonao ary every fa olonao ty fireneny ity namaly Andriamanitra toy izy mitavako no andeha dia ameanao fitsarana olona teny Andriamanitra mitsangana miarafa-tsy eto ny fitsarana satria tsisy Andriamanitra eo amin'ny fahotana iainantsika eo amin'izao tontolo izao iravana tsisy fitsarana ho any ratsy fanahy zany kelikely dia mety anafozany zareo any izy ampeko commentaire ny avo io mety anafaka anafozany zareo any sinina any tsika tsy fantatry zany ava azo ametrahana hatramilay any hoy Jehovah ana fotsiny mitavako no andeha dia amy fitsarana ho anao any iny aza matranga tsy problème ny olona mitoetra anday ny miainga miala amin'ny toerana ray makany amin'ny toerana ray ny zava-dehibe eo ve nitavan'Andriamanitra eo ve nitavan'Andriamanitra ianareo mivady io zao atao batisa miala fialana voalohany eo amin'ny fiainanareo miala eo amin'le tany misy fahatezerana le izy fahatezerana sy fandringanana mafy dia mifindra tontolo amin'ny tontolon'Andriamanitra atao ny tranolay izy mivady atao ny tranolay manomboka izao isy tranolay anareo iorina eo dia ao avoany ny biby fiompy aloha alleluia isy biby fiompy aloha ao fa ambony zay rehetra eo ampovoany ao tranolay fionana misy Jehovah'Andriamanitra ao arinan'izany mety mbola hiaingatra anareo asa tsy haiko izay mety andrahan'Andriamanitra anareo fa raha mpiandry olo sy mpiandry omby anareo tsy maintsy entin'Andriamanitra any amin'izay toerana misy rano sy azo midoroboka misy vilona maitso ho an'ny omby ho an'ny ondra ho an'ny osy fa ho aninareo ihany koa ny biby fiompy ary velavana jeren'Andriamanitra zay tokony hoaniny dia nareo no ataon'Andriamanitra tsy fanako hoaniny aiza moa ny afantarinareo zany ino ny raha lany asina menakavy kely misidina makany Italia alleluia mibatany tranolay any izy ho any Italia inona ny olana inona ny problème fa gany tranolay fionan'Andriamanitra tsy efa manaraka azy any alleluia andrano tonga ny Jesosy teny azy manorina ny fonareo eto miariarena ho anareo any an-danitra tsika tsy problème atsika raha tsy mahavita trano zany ary tsika akory tsy mitena aza manao trano mananana trano kely koa zay rehefa andeha hanao asan'Andriamanitra ohatro zay dia namidy fa say ranona fotsiny ndray kely avana izy aloha fa izao ny tranonay aika hitako Jakoba ny tena tia nitoetra tao anaty tranonay fa hitako ankehitriny ny avantage zany hoe manana tranonay eo amin'ny toerana ray misy ny tranonay anao eo koa ny fanatrehan'Andriamanitra ary manodidina anao
efa nasian'andriamanitra zavatra atonga fitsaranao anao. Halleloia. Voambina ny fanananao ho ny ten'andriamanitra afo midedadeda manodidina azy ho le ten'andriamanitra ambakitsika teo hoe afo mandafo manodidina azy ary voninahitra ho voany. Ozy izy Petera rehefa nahita ny vatareta telobohatra Jesosy any amin'ny Mateo 7:20 any. Izy Mosesy hoe maninona ozy izy raha mba hanao lay eto zay ndray ho anao ndray ho any Elia ndray amin'ny Mosesy satria maninona tiany le fanatrehana teo zany tsy tia Mosesy sy tia Petera ihany intsony dia tiany asiana trano lay eo mba hitoetra ho foana ny fanatrehan'Andriamanitra, mba hitoetra ho foana ilay fanatrehana tamin'io andro nampiovatarehan'i Jesosy io. Amin'ny Pentecoste tsika amin'ny herin'ny androany amin'ny herin'ny rapitso. Alleluia. Ny faniritsika dia zao izy fiovana tare mihitsy anaty Pentecoste. Izy fanahan'Andriamanitra hidina azavy eny amin'ny tarehantsika rehetrarehetra eny. Sady manafatra any hoe nareo izay ho avy aty aminay mba androany na rapitso farafatarany mba mandefa MP aminay nareo izay ho avy mba zay zany mba angatahanay izay ho avy aty aminay anao Pentecoste amin'ny herin'ny rapitso dia mba mandefa MP. Na nareo efa nandefa ireo mba miverena mandefa ndray fa rehefa lavitra be any le MP nareo dia mba andefasa MP izasy mampionina. Alleluia. Hoe izay ho avy dia misokatra ao anareo nitokatra amin'ny herin'ny androany tsika efa efa atenena fa maromaro tsika ndray anao sabata eto amin'ny heriny. Alleluia. Manasa anareo hiditra ty anatin'ny tranolay anay dia ny mbola eto koa aloha ny tranolay. Alleluia. dia ny mbola eto ny tranolay ho tahin'ny tompany antsika mianakavy. Andoantsika ravana malala anorina ny tranolay atsika. Raha misy amintsika reto miaino eto ny tranolay anao na ny trano tsy lay anao koa fa tena ny tranonao mbola eo amin'izao tontolo izao, andao ianao aloha hanomboka ampianarina hifindra monina ianao, ampianarina hiala sy andao ianao. Fa miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mafoy ary tsy maintsy mandao. Misy foana ny zavatra foy sy ny lozana. Ny olona nanaraka an'Andriamanitra rehetra tsy nahita rayaka tsy nandao. Fa nary Petera mba nandao ny aratony. I Abrahama nandao ny fianakaviany. I Jakoba nandao ny tranony ray aman-dreniny. Tsy nahita olona tsy nentin'Andriamanitra ka nandao. Anomboka androany mianatra mandao nareo. Raha izao tontolo izao ty tsy fonareo dia tsy afaka hiaraka amin'Andriamanitra nareo. Be dia be ny olona tsy mafoy. Ny arenako, ny tomobiliko, ny tranoko. Fa Jesosy miteny raha tsy misy olona ray ka tsy mivonina foy sy andany tena tsy azo lazainao mpianatra ozy Jesosy. Tenanao androany. Miomana. Miomana. Zay le signe afa sabata androany fa tsy vavaka fiambena mialatsiny. Alleluia. Amin'ny fotoana manolo tena ho an'Andriamanitra dia miomana ny andao. Midingana voalohany ataonao mialahy, mitsangana dia mialahy fa tsy eto ny fitsarana. Mila fitsarana avy ianao, mila mandao aloha ianao. Teo tahin'Andriamanitra ianao, mbola mila mandao koa ianao. Ary tiasan'Andriamanitra tsika ataontsika ity, mila fanekena an'Andriamanitra. Tsy fataraiza indray ny raha an'Andriamanitra ianao. Zao fotsiny ataovy zava-dehibe ao anatinao. Ny Mosesy rehefa handeha, tsy problema Mosesy eo aiza, fa ny problema Mosesy hoe iza miaraka amiko. Alleluia. Amen. Ny problema antsika koa eto hoe iza miaraka amintsika. Hoy Jehovahandriamanitra hoe nitavako mihitsy no handeha amin'ny fitsarana anao. Nitavan'Andriamanitra koa ny amin'ny fitsarana ho azy ianao. Alleluia. Matoka afa voaranao izay afatra izay. Miomana andao. Fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fitoerana izay mbola tsy takatry ny sainao ianao. Tsy mandeha vidy ianao ary tsy mamantana vidy. Satria nahoana? Ny ianao ihany nge miaraka aminao ny tranolay ianao nge manaraka anao ny confortnao io zao io nge ihany manaraka anao fa misy toerana hafa any. Mila anao sy ny biby fiomponao. Mila ny Andriamanitra ao.
misy tanàna ravana hidirany zanak'Israely sy mitranolay fionana lasa mavokatra satria nahoana tsy mainky tsy mila vokatra ho an'ny mpanompony Andriamanitra. Miran'Andriamanitra zasy ianao io. Andao sika rehetrarehetra ry avako malalako ary teny amin'Andriamanitra hoe andeha ary a Jehova, iainga Jehova, fa iza miaraka amiko. Amen Jesosy. Manaiky venao androany raha ozy Jehova hoe ry Kodaleoni, ry Tsiry Amboaramelona, ry Lantonirina, ry Lovlitina, ry Bartel, ry Lina, ahoronony lay anao dia andandretsika ho ary. Nanaovan'Andriamanitra ny tranonay tsy afakifikirana io. Rivotra dia mahalana io eo. Ary mahatonga ny olona rehetra tia mitoetra trano anday tsy hitoky amin'ilay ilayany, fa hatoky an'Andriamanitra izay maniraka azy hoe ndanandray ary, satria amin'ny fotoana Andriamanitra miteny mandana makary dia ary amin'ny toerana io misy loharano dia misy azo midoroboka. Halleluia. Tsy afaka hifikitra amin'ny tranonay tsika. Tsy afaka hifikitra amin'io tsika tsisy beton amin'io, tsisy fototra dia manao an'io. Fa raha tsy miala io tsika, matoa Andriamanitra miteny hoe miala eo, mety hisy rivo-doza ngely afa na hiala io tonga eo e. Rehefa hoe miala dia niala i Maria sy Josefa, niala n'iny any. Fa raha trano maraina teo zao dia tratra miaramila ny Herody ary maty Jesosy. Tsy nanorina atao Maria sy Josefa. Nanana ampondra izy dia nanana ny ampy izy dia nifindra monina nidina tany Egypte izy. Nanana boriky izy sy problème nidina tany Egypte. Nanambola izy, novatsian'Andriamanitra izy, ny zavatra fanontaniana mipetraka. Raha hiala avy eo Palestina ianao any Egypte, miaraka aminao ve Andriamanitra? Aza matahotra. Aza matahotra hiala amin'izao tontolo izao. Aza matahotra andao an'izao tontolo izao. Fa tsy fitsarana aneo. Fa ho avy ny fahatezan'Andriamanitra andringa anaty izao tontolo izao ity. Ry havako, fantatrao ankehitriny fa tsy tokony hifikitra eto isika. Tranolay itoeranao io tranolay io arena sy voninahitra nanatsika io tsisy nahavimbona tamin'io raha nifikitra tamin'io. Fa tsy tonga fotsiny anaty tranolay ianao. Jehova koa tsy nidikidina fotsiny anaty tranolay, fa tia noporofona aminao. Fa na dia ao anaty tranolay azy ianao, eo ny fanatrehany. Andriamanitra be voninahitra, tany sy ny lanitra riavana tsy ombony voninahitra, nefa manakidina anaty tranolay fionana. Satria nahoana? Satria tiany ianao. Ka raha Andriamanitra aza voninahina tranolay fionana, izy ianao tsy te hiaina anaty tranolay. I Jakoba dia voalaza fa tia mitoetra manday. Androany tonga aminao ny antsoan'Andriamanitra. Misy olona eto mbola anaty fahotanany amin'izao tontolo izao. Mitsangana dia mialahy fa tsy eto ny fitsarana. Mialahy eo amin'izao tontolo izao io, andao anaraka an'Andriamanitra. Miomany ianao hanao voyage izay mbola tsy nataonao hatramin'izay. Fa hoentin'Andriamanitra hivezivezy ianao. Tsy hivezivezy amin'ny lafiny ratsy ka hoe tsy manan-kelofana, fa manaraka anao eny ambony brikina hoe nilay anao. Rehefa hozy Andriamanitra eto atsatoka dia eto atsatoka. Za mino fa misy olona eto androany, mety olona andeha hivoyager zany olona izany. Mety misy olona mety andeha hifindra monina, mety avy any Madagasikara ho aty a France, na mety avy aty a France ho any amin'ny toerana hafa, na any amin'ny toerana hafa mety tsy haiko avy aiza. Maheno an'ity tenin'Andriamanitra ity, za rehetra lahatra fa tsy tonga fotsiny ity teny ity. Fa misy olona ao hoiran'Andriamanitra, halleluia, dia aza misalasala fa efa niloavan'ny tenin'Andriamanitra ny voyagenareo, niloavan'ny tenin'Andriamanitra ny lalanareo. Jehovah-Andriamanitra miaraka aminareo. Aza mitoetra eto amin'izao tontolo izao ty miainga, sangana dia miala, fa tsy eto ny fitsarana. Rehefa mpanompon'Andriamanitra indray ianao ka hanasoron'Andriamanitra amina toerana iray, aza malahelo,
fa fantatr'andriamanitra efa tsy misy hoanina tsony eo amin'ny biby fiompy dia nidavany toerana tsara ianao. Mety isy olona ty findrasa tsy fantatro fa efa nilohavan'ny tenin'andriamanitra ianao androandry. Amindranao andriamanitra aza matahotra no afindrany fa izy koa mba mifindra miaraka aminao. An'andriamanitra reny ny voninahitra hiditra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika. Tsy haiko raha misy aminareo maniry izara fahatsapana meloany anotsika hira ka hivavahantsika rehefa avy eo iza ry izy n'olona izara fahatsapana, inona ny zavatra voarainareo teo tao anatin'ny toriteny dia mandray anareo ny tenako ao anaty apelina iny soratako iny ny compte halleloia iny amin'ny commentaire iny ny compte afaka manao apelina messenger nareo zay rehetra vonina maniry ny zara fahatsapana dia meko anareo avy hatrany ny fitenenana sokatra anareo ny messenger anareo izay hanao appel dia afaka manao appel ianareo amin'izao fotoana izao. Halleloia. Dao ray mpanosotsika ny anabavitsika Aingo Dirina Rodriguez izara fahatsapana amin'ny tiandroany. Hita ny tompona anabavy aingo inona ary ny fahatsapana. Pain Jesosy pastera dia mankasitrana amin'ny fitenenana. Ny fahatsapana voaraitena nakasika ty zany dia hoe Andriamanitra ny mamindra olona toerana anankiray ary rehefa manindra izy dia olona ihany no mandefa miaraka mandeha Andriamanitra. Dia faharoa manakaribe hoe mila zany tsika koa mahafoy amin'ny fiarahamon'Andriamanitra dia ny fiainana hita ary rehefa mahafoy tsika dia manaraka tsika ho azy koa ny fitahirana makasitraka pastera. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka andranabavy Aingo Dirina Rodriguez sika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andaoko tsika piditra olona anankiray hafa indray misaotra fizarana fahatsapana fa manampy anay tokoa sy manampy ny mpiaino ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Alleluia, amen. Ndao ary tsika piditra olona ray hafa indray ao anaty appel ao amin'izao fotoana izao miandry kely tsika. Alleluia, mpandrotsika raha latojo izara fahatsapana amin'izao fotoana izao. Tainga Jesosy paster. Ino tompo? Zeny anahy zany tena fahatsapana azy dia hoe momba ny resaka na ny tena nahakasika anahy le resaka hoe batisa dia hoe le nitenen'ny jaune hoe iza nampahalalанareo handositra ny fahatezeran'Andriamanitra ohatrany hoe natsiary hoe solasé be hoe tsika zany efa nandositra ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny alalana avy tamin'ny batisa. Tena faly kely hoe ndry misaotra Jesosy misaotra satria ianao no nitatana ny lala maro na nanondro ny lalan'ny batisa lalam-pamonjena na lalana ny tena hoe fahamarinana dia nahakasika anahy koa hoe karta dia tsy karta fotsiny tsika fa ino no batisa fa sady ao koa Jesosy ao anatiny misy alaina tsara ao anatiny misy vola dia nahakasika anahy koa iny ndry misaotra Jesosy sady misy karta misy vola ianao ny ao anatin'izany dia nahakasika anahy tainy Jesosy taholy. Alleluia, makasitraka indrindra andalatojo nizaran'izay fahatsapana mahafinaritra be zay. Izy koa mety mbola izara fahatsapana raha mbola misy ao dia alleluia. Ao ary ohatra tsy misy tsofa andaloantsika tonga dia hanao hira anankiray any ao amin'ny hiritsika tonga dia hivavaka ny tenako dia raha hivavaka amin'ny ankizy ao amin'ny groupe semaresy anankiroa atsika androany. Iny tomparintsika rehetra ao ary hanao hira anankiray tsika amarana antsika an'izay fiderana androany izay. Halleluia, amen.
Sotranao zay Jesosy amin'ity fotoanany ity. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra, misaotra fanampianatra anay indrainao androany. Ay tokoa ireo olona mpanomponao ireo Jehovah Andriamanitra tsy tongatonga fotsiny ny toerany tao anday ary tsy mitoetratetra fotsiny tao anday izy. Fa ianao efa nanomana azy amin'ity izay ho alehany. Fa mila mandeha lavitra tokoa zay Jehovah Andriamanitra miaraka aminao. Mila manaiky ny fitantananao sy Jehovah Andriamanitra ny amin'izay rehetra hitantananao anay Andriamanitra. Rehetra zay Jehovah Andriamanitra, mpitoetra anday daholo izahay reto. Mpiompy izay Jehovah Andriamanitra, mpiompy ny ondry amanosinao Andriamanitra. Mpitaiza ny ondrinao Jehovah.
ianao malala aiza ny toerana mokisana an'ilay todry, aiza ny hitondrana azy ireo amin'ny ay maitso. Ianao Andriamanitra ny malala an'izany. Manomboka androany zay anomboka anao tahaka ny Jakoba tia mitoetra ao anday. Fa meteza Jehovah Andriamanitra ianao hitoetra ao anatin'ilay trano ilay fionana. Eo afovoanay ka naizanaiza toerana misy anay dia ny fanatrehanao miaraka aminay foa. Eo afoana ny fanatrehanao. Tsy oron-javatsoa, tsy manan-java-mahory, Jehovah. Anao ny voninahitra, anao ny derany azy. Misaotra Jehovah, misaotra ny amin'ny fahasoavana, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra fahalehibe sady tsara ianao Andriamanitra. Androany Jehovah Andriamanitra, petraka eo am-pirantananao ny toy ny fiainanay. Fa zay efa nivonina hatramin'ny ela Jehovah, ny ho antsonao indray dia noteneninao indray hoe mandeha any ery dia mandeha any etsy. Tsy am'tanitsony tahaka ny Mosesy zay hoe iza niaraka aminay, satria fantatray fa ianao miaraka aminay Andriamanitra. Metoky izahay, tsy anatahotra izahay, fa fantatray Andriamanitra fa miaraka aminay lalandava ianao. Voninahitra ny eo anao ry tompo avo indrindra. Minao fa misy olona maro Jehovah Andriamanitra, na dia tsy maro fa ray na roa na telo andrehana zao antsoantso zao. Ka mba ho avy ny fotoana ao aoriana kely ao, misy olona vonina ihany koa andray an'izany teny tao amin'ny mika izany hoe mitsangana ka mialàna fa tsy eto ny fitsahana. Ka dia vonina izany olo izany ny andahoan'izao tontolo zao dia tsy ho ela indray zay dia hanao batisa manaraka Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'reto mpivady reto ary rena tena ngezabe izany. Tena tsapana eto amin'ity fandarana ity, zay mpitantana n'ity fandarana ity, fa tena zava-dehibe tsy voavidina vola sy harena. Samy efa nahan'olona anankiroa izany ho vonjena Jehovah. Saotra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia izany toriteny izany Jehovah Andriamanitra tsy mitafiala to anatinay, fa toriteny tena hoe iraikitra to anatin'ny fonay ho fiainana mandrakizay. Anao voninahitra hatrany hatrany mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavaka ranavavitsika Sylvia amin'izao fotoana izao a. Mena azy ny fitenenana ranavavy Sylvia anao fitenenana. Engkau Jesus malam bertiempan, sianda pun semua mereka saya sampai seraya dan dan ada bagaimana sih kalau ada berarti saudara punah antara kalau seraya punah di atas kita dari kota antara kalau dan punah antara kalau itu dan Jesus malam Sina makalena de danza tati mata de ismano bola kanu serera bola national de punna de ale jana soti ande hande ya nila da patake hande alade de bulma katira kama de jatu de mezane de surna de patana alade de ande kantira kai de ya hari bunna manakan sila kailan kota dan bukan dia. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranavavy Sylvitsika tao anatin'izay vavaka izay. Dia andao a mampanosotsika indray a ny raharahantsika tojo a izy ny vavaka aoriana andranavavy Sylvia amin'izao fotoana izao a. Dia hiditra amin'ny fiderahantsika aoriana izany vavaka atao andalahantsika tojo a izany. Tahitoko raha natojo anao ny fitenenana. Mahemby raha natojo zafady. Mahemby. Ndao ny vavaka.
miaraka hivavaka aritsika Jesosy malalo misaotra-pipetraka Jesosy fa maheno an'izany toriteny zany indray ilay Jesosy toriteny momba amin'ny batisa Jesosy mankasitraka ny pastera mitondra izany toriteny izany eo koa izy mivady izay niroso tamin'ny batisa Jesosy satria fanairana indray izany ho an'izay olona mety hoe mbola misalasala Jesosy mbola iroso tsy roso amin'ny batisa Jesosy dia iny an'izany toriteny izany tena hoe nahatonga saina anazy Jesosy nampisokatra ny masom-panahiny Jesosy ka tena hoe ahafahany miala eo amin'ny fitoeran'ny fahalofona eo amin'ny fitoeran'ny fandriganana mba ahafahany miala ny fahatezeran'Andriamanitra tena hoe hikasika ny ampony tsirairay avy eny Jesosy zany teninao zany tena mba hahatonga ny olona Jesosy ho tonga saina Jesosy tena mba hiroso Jesosy amin'ny batisa tena mba ho fantany fa batisa zany ny famonjeny tena hoe mba hiova Jesosy mba hiova tena hoe mba hangatahako aminao mihitsy tena hoe hosoranao zany teny zany tena hoe mba hikasika ny anatin'ny fony andry tena hampisokatra ny masom-panahiny Jesosy tena hoe ho tonga saina Jesosy satria akaiky any Jesosy iza Jesosy ny mahalala na androany ary ianao no tonga nefa ianao no teny fa izay nino atao batisa no vonjeny fa izay tsy mety mino kosa no iloiny Jesosy malalo egny ane Jesosy raha mba maheno zao toriteny zao ihany Jesosy eo mba tsisy hoe lohana Jesosy na dia ray aza mieno zao toriteny zao na eno any toriteny teo mba tsisy hoe lohana Jesosy fa tena hoe ho tonga saina ka iroso amin'ny batisa Jesosy mba ho resy lahatra Jesosy malalo mba ahafahany Jesosy tena hoe miroso amin'ny batisa anao eo koa Jesosy olona mety hoe irahanao Jesosy hibakan'nayany dia mba naika ihany koa hoiraka ao andehany amin'izay tany andrahanao satria mpivahiny fotsiny aneny eto fitaovana kely fotsiny eo am-pelatananao fa ianao no mandidy ianao no mitaritry raha misy olona ho any Madagasikara ho any a Fransa ohatra any ianao ny asanao na any Fransa indray ho any Madagasikara indray raha izay indray no mampety azy na tsaiky ho any Kanada na rehetrarehetra amin'ny tanàna rehetra na ohatra hoe tanàna mbola tsy mipety mihitsy Aostralia ohatra ma tena hiparitaka Jesosy ny asanao tena mba naiky anay tsirairay vao ampiasanao Jesosy tena mba naiky satria ianao any Jesosy malala dia mahasoanay inona izay olombelona Jesosy inona ny fantatray tsisy zavatra ny fantatray fa okany ianao tena anendry anay amin'ny lalana izay hitanao fa mampety anay dia lalana hitanao fa mahasoa anay dia anaiky anay anaraka ny teninao fotsiny ho tarisinao amin'ny lalanao ho tarisinao amin'ny fanainao masina Jesosy dia ho tonga somatsara any amin'ny tanjona irenao Jesosy malala dia araka ny tenin'i Mosesy Jesosy nakasika be anahy mihitsy hoe Jesosy Andriamanitra aza saina mandeha mihitsy raha ianao no mandeha alohanay ianao ny andeha alohanay havanao ny andeha alohanay Jehovah ahafahanay tsy ho diso ny lalakalehanay fa ho any amin'ny lala marina dia misaotra Jehovah malalo fitsandratana dia ho anao tena hoe tianainao Jesosy halleluia amen Alleluia misaotra azy menadatsika miaraka ny vavaka tamiko teto tao anatin'izay vavaka torapoa vavaka matsiro arinan'ny toriteny izay dia Andriamanitra manakarepasaovana ny maro fitianareo menada dia tahin'ny tompo mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ianareo rehetrarehetra laotsika hitra amin'ny fiderana ira fiderana anakiroa efa lasa fotorantsika ira fiderana roa nataontsika tao amin'ny live eto fa avetsika dia mbola nao fiderana ao anaty zoom ao roa na telo raha be indrindra ny ira fiderana ataontsika eto anatin'ny live satria efa lasa ny fotoanantsika ho an'ny Jesosy ny voninahitra lao aritsika nao fiderana mahafinaritra be halleluia miaraka amin'ny groupe zay maharesaka atsika Yeah.
binanina marina dia izany koa ny anomboka aleloia ao arytsika apitsika ira anakiroa irahantsika amin'reto manompon'Andriamanitra tia mitoetra anday reto aleloia reo zao misy afindran'Andriamanitra toerany reo mety misy any Koweït tonga any Eropa any izany ampataratsika izany any Madagasikara ho avy aty aloha tena ohatrany ambony ny finoko aleloia ao ary asa lay arytsika ewana bina Agora
dia izany manomboka zao eo ala asitsika iraray farany raha atsika amreto groupe zay maharesy maminay tena mahafinaritra anainga izy reto. Alleluia. Ao ary raha fahitako nisany ekizy eto mety ira roa mihitsy any ao ary ary natiana ianao no manohy azy lasaritsika aminay ira tena tsara mihitsy zany ary natiana misaotra n'Andriamanitra tsika ny am'fataterahany fotoana rehetra, ny am'fataterahany fiderana, misaotra nareo rehetra nahatra ny oatra mifarany mifarany eto ny fandaratsika, mifarany eto ny fitombavatsika, ny fiarahantsika eto ny tapitra, fa ny fiarahantsika tsy tapitra mihitsy andro aman'alina raha manaraka ny onjam-peo akiradio nareo akiradio.radio12345.com efa nareo mihaino ny onjam-peo akiradio mandeha andro aman'alina misy totena isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha amiray amin'ny efatra amin'ny fito ariva anaty zonintsika miaraka rapitso anatanteraka ny batisany izy mivady any Madagasikara
Misaotranareo nahatrany hatrany fana raha tsy tetinareo nangingina teto zay mino fanandrainareo teto. Ny fotoanantsika manaraka amin'ny alatsinainy avy zao amin'ny 7 ora maraina miaraka amin'ny mampioninareo anaty vavaka maraina, amin'ny 7 ora sasany alina miaraka amin'ny tenako anaty vavaka fiambenana. Samita iny tompo daholo mahereza isika tsiray avy. Halleluja. Amen.